tokolasy tokovavy tonga ny fotoana nyfanomezana amin'ny miara-manonja eto amin'ny MPS sy ny radio mada manantitra ny arabo ambampirarintso ho antsika mianakavy noho izany fionana izany indray amin'ny alalan'ny feo sy ny sary isaoran'ilay nahary no ny fitantanany sy ny fitahiny satria raha tsy zay dia tsy tafahoana eto isika ary zava-poana ihany koa ny zavatra atao eto raha tsy misy izay fitantanana sy fitahiny ilay nahary izay. Ireo teknisiana dia isaorana dia ny ety ambolohany satria izy ireo no mikarakara ny kipitsipitsony isan-karazany amin'ny lafiny teknika ahafahantsika manaraka ny fandarana miara-manonja MPS radio mada izany. Teo zao vao anomboka mihitsy amin'ny fandarana dia tapaka ny jiron'ny jiramany tena tenenina amin'izay dia zalahy teknisianao zany no miketrika hoe ahoana ty tonga dia efa mahana olana aingana dia aingana mihitsy ary izay moa zany efa fomba fiasa mihitsy zay fomba fiasa ary takin'ny firenena mihitsy zay hoe fa mahana olana aingana dia aingana zay fa tsy mitaredretra tsy varimbarina sy ny sisa fa dia ny aty amin'ny miara-manonja MPS radio mada ihany koa aloha dia manome modely amin'izany lafiny rehetrarehetra izany rehefa misy ny olana dia tsy maintsy misy ny vahaolana raha-pirenena le izy rehefa misy ny olana dia tsy maintsy misy ny vahaolana hoentiny izay tompon'andraikitra mahamahaolana satria ny tompon'andraikitra mahamahaolana dia karamainy vahoaka zay le izy tsy miasa bôjy ny tompon'andraikitra isatsokajany eto amin'ny firenena fa karamainy ny vahoaka mandoa hetra vahoaka miasa ka rehefa tsy mahavahaolana zany dia tokony mahatsapa-tena manaotra ny David Malipasy zay le fandehan-javatra fa iresakitsika dia tiam-pendohana aloha zany amin'ity resaka hoe fanoloana olony ty inona ny manodidina an'izany satria na tiana na tsy tiana ao anatin'ny taonam-pifidianantsika misy fanoloana olona any ananina rehetrarehetrany amina sampandraraha isatsokajiny be dehibe zany ny resaka sy ny hevitra finosonyity hoe fanoloana olony ty fa amin'ny akapobeny anefa amin'ny akapobeny na an'olo na tsy an'olo ny any amin'ny resaka exécutif any zany dia mitovy ihany raha ny fahitan'ny olona azy firy taona ianao teo dia me miotsaka ny fiainam-bahoaka me mahantra ny olona mizaira ny ainan'ny vahoaka malagasy dia zao ve ianao hoe aty amin'ny 324 dia hoe anovan'izao na anova izy na anova olona izy na tsy anova olona fahitan'ny be sy maro azy dia tsy dia misy hoe ahoana fa iny moa zany fanapa-kevitra zay manapa-kevitra any hoe ranona soloana ty soloana dia soloana ny tisy ty fa ho jerentsika kely momba zay rehefa avy eo iny moa tsetsatsetsy aritra ihany fa raha ny fandehany ny fandarantsika moa zany dia eo mifamakavakana mazava loatra amin'ireo loha hevitra notsongaina misy mipisehatra ho avy eo namana fanirira zafy manantany ny député anankiroa tsisy ho avy eo aloha amin'ity indray mitoraka ity raha ny tokony isy tokony eto ny député voafita amin'ny alalany tiako Madagasikara tao amin'ny boribory-tany fahenina ny député Todso Andriamampandry zany dia eo ihany koa ny député Rastany zay tokony tonga eto izy kanefa izay izy moa député lany tamin'ny alalany tiako Madagasikara tao amin'ny boribory-tany faharoa fa noho ny dia manandraikitra sy ny asa be dehibe zany amin'ity resaka raharam-pireneny ity ihany dia mbola misehatra zavatra hafa izy fa na tsy eo raha izy mirahalahy reo député bogosy anankiroa reo sady polyvalent no toto-clé dia ny fandarantsika dia misy atrany ary misy ihany koa ny mpisehatra ho avy eo iada zay avy amin'ny FLN moa izy zany mpitarika ny FLN izy efa mpisehatra eto dia raha tsisy ny fiovana dia ho avy eo ihany koa i Christian Tabera inona indray no tenenin'ny Christian Tabera eto ho hitatsika eo dia arakarak'izay zany dia horahantsika arakarak'izay ny fandarana zay tsy maintsy misy ny fandaminana sy ny fandrandrana maro samihafa mba azahoantsika tena hoe miaina tsara ao anatin'ity fandarana ity manana ora roso sasany eo sika ao anatin'izany rehetrarehetra izany fa mandram-piomakomana ny namana rehetrarehetra ao dia ny vaovao moa zany betsaka fa io moa zany hitatsika hoe tsy maintsy tsongaitsika ny ao anatin'ny maro ny horesahana fa resa-pifidianana aloha zany zao ny tena mahoraka
de zay resam-pifidianan'zay a dia miresaka ny atsa miresaka ny ary misy trangan'zao a tsy misy trangan'zao ny ary a de samy manovokovoka arakarak'zay a toerana misy azy sy ny sehatra misy azy arakaraky ny fotokevitra izay a maharesy lahatra azy a mety misy any zao mieritreritra hoe efa tao-pifidianany ty alova de efa miketrehana hoe ahoana ny fomba angalarana amin'ny lafi ny isan-karazany amin'ny manodidina zany tontolo-pifidianana zany mety misy de atao mety hoe mieritreritra zany any ambady any de ahoana niketrika ahoana nanaovana anyity satria ity ny tanjona le tanjona iny zany ho azy manokana any ao indray ny manao ny hoe anao tena hiezaka mafy de mafy mihitsy a mba hampanjakana ahafahana mampanjakana zany fifidianana tena madio sy mangarahara izany miainga any mifotony mihitsy ary zay mitaky andraikitra de ny fanaraha-maso sy ny fanatanterana ny andraikitra amin'ny maha-olo-pirenena ny fisoratana ny anarana any anatin'le lisy-pifidianana any amin'ny fokotany ray aloha zany zao no mandeha ho an'izay mbola taraikiraiky any ananina rehetrarehetra any tsy varim-barina mihitsy fa tonga de any amin'ny fokotany raha ohatra ka mandrirarirany any amin'ny fokotany de ambenao zoanay amin'ny maha-olo-pirenenanay manoratra ny anaranay ao anatin'ny lisy-pifidianana dia zay no atao mety misy zavatra miseho any ananina any ka mbola lasa nandeha-nakary mbola lasa nandeha-makary aleo any atsahany raha ohatra ka zany izy mandeha de miresaka aloha ao anaty fanajana aloha raha hoe ohatran'izao de tena hoe andrasana mihitsy tena hoe ambenana mihitsy satria le izy a zoany tsirairay zay le hoe any anaty lisy-pifidianana ny anarana tsy misy diso ary le lisy-pifidianana ihany ko azonao jerena ihany ko ny fanaraha-maso azy so de olona efa tsy mipetraka ao am'le fokotany mbola hoe oadray ty olon'ity ny ao ambadika eny efa telo taona io tsy mipetraka teto e na roa taona io ny efa tsy mipetraka eo ka ona mbola ataonareo eto any lasa ifidindro hoe zany sahony oadray ty olon'ity ny efa maty efa misy acte de décès any nalaina tany amin'ny commune acte de décès manamarina hoe efa maty le olona ka nahoana no mbola atao anaty lisy-pifidianana sa anangatra zany mantsy efa niseho tam'le fifidianana farany teo olona efa maty ery mbola ataondralahany anaty lisy-pifidianana any de miteraka tsy filaminana le izy ary nidikan'zany dia tsy fahamarinana no mivoaka ny anatin'le izy ka io zany na inona zany hoe miseho ady sy aroa hita mantsy zao fa misy no mikiropaka zay le izy misy no mikiropaka am'izao fotoana zao satria me manakaiky le fotoana io zany efa nivoaka io ny daty io mbola resa be io ahoana manaraka ny lalàna tsy manaraka ny lalàna ohatr'zao ny tokony izy ohatr'zao efa nazavainy ny député membre Benirina teto ny momba an'izay omaly tamin'ny miara-manonja teto amin'ny MBS radio Mada ary ny député radio fahefana maninona fahefana mpanao lalàna tsy atory voanjo adina am'zany izy raha resaka hoe lalàna zany raha resaka ny manodidina an'zany tsy atory voanjo adina am'zany fa izy moa zany hoe io le izy dia io mandeha zany zao ny compte à rebours de ho hitatsika eny ny fandehany arahantsika maso tsara ny fihetsiky zatsy ny fihetsiky zaroa indrindraindrindra ny eo anivon'ny mpanatanteraka ny seni moa zany eo fa eo io de arahana maso ny ACC fa eo io de arahana maso zo ny olo-pirenena ny manara-maso mailomailo ary le fahamailona mitaky andraikitra de ny fanaraha-maso zany miainky any amin'ny fokotany rehetrarehetra any izay fanaraha-maso zay fa raha samy manara-maso daholo raha samy tsy manaiky daholo ny zavatra tsy mety samy family viliana amin'ny endriny isan-karazany dia tsy afaka makaiza ny ratsy tsy afaka makaiza ny ratsy zay le izy ny resaka labato sy ny family viliana ny resam-pifidianana amin'ny fahamarinana io ny asandemony io asandemony io raha hoan'ny olona hoe hoan'ny kristiana hoan'ny mpino rehefa trangan-javatra tsy afahana mampanjaka ny fahamarinana raisitsika amin'ny fifidianana de efa asandemony zay ary zay no mahatonga ny efefika io mahiteny hoe zay anara-maso satria tafiditra ao anatin'le domaine mihitsy io ahoana ny FFKM manao anara-maso mato manara-maso dia tsy te hanan-dratsy mba te ahita ny fanjakan'ny
fahamarinana fa misy ny miala am'izay misy ny miala an'izay satria efa mety zay foana ny masaka ao an-tsainy efa zatra an'izany alao am'ity ndray mitoraka ity mba fifidianana madio tsy misy alatra zay ny tadiavin'ny rehetrarehetra rehefa matoko ny tenanao ianao na iza kandida eo dia rehefa mitranga ny fahamarinana de izay no izy olona ray any tsy maintsy hivoaka eo olona ray ny tsy maintsy hivoaka eo amin'ny fifidianana président ny republique mandeha aloha ny premier tour mety izy ve ny premier tour de vita raha ohatra ka lanjaina am'izao fahorimba aoko zao de mety misy olona hivoaka ave eo premier tour de vita n'le fandehan-javatra ao anatin'ny fahamarinana raha lanjaina zao fahorimba aoka sy azo fijaliana lanjaina ny gasy zao tenenina ny ivelany ray hoe ny fiainan'ny malagasy tena miaina ao anaty tsy pauvreté tsony ny tenenina fa misère samy hafa reo ho antsika pahiteny frantsay ho antsika le somary miaingitraingitra kely mantsy ohatrany tsy azonay fa asio teny frantsay kely za mantsy ohatrany tena sincère mihitsy rehefa miteny frantsay kely zay ozany sasany de misy zany le teny hoe misère miaina ao anaty misère ny akamaroany malagasy de hitantsika am'zany de ohatsika anahoana zany mety fandeha amin'ny fifidianana eo sinsisa alao andeha fahamarinana de hivoaka eo olona ray ihany tsy maintsy hivoaka eo premier tour misy miteny hoe tsy maintsy misy deuxième tour fa nga ianao tompon'ny ampitso ianao tsy tompon'ny ampitso fa nisy fotsy aloha de hoe lanjao ny fahorininy gasy am'izao fotoa zao andeha ny fifidianana de ahoana seo ny aza asiana mikimaky hatrany amin'ny lisy-pifidianana io hatrany amin'ny bro-pifidianana io any amin'ny propagande io aza asiana mitongilana mihitsy any amin'ny resaka tontolon'ny propagande any rehefa tonga zany fotoana zany tsy maintsy izy zany aza miolakolaka fa ohatra hoe rehefa tapitra amin'ny fempotoana iasana de efa tapitra izany de arao tsara amin'ny tsipriany ny lalàna zany de eo tsika miteny amin'ny hoe monsieur Hollande zany zao ty le hoe fanalana olony ty fanoloana olona sinsisa de zao aloha le izy raha ohatra zany ka misy ny olona zay esorina amin'ny andraikiny de satria zao de eo zany misy antony be debe raha esorina amin'ny andraikiny le olona anankiray zany de mety hoe tsy nahafapoa ny asa izay nataony mety hoe tsy mainininina mihitsy le olona teo izy nandritra amin'ny fotoana zay nateo azy de tsy nahafapo mihitsy ny zavatra ataony zany dia nesorina izy ray zay mitsorona amin'ny toeran'le olona fa misy asa hafa zay ampanaovina azy mpitranga ihany koa zany tsisy discussion zany dia nesorona amin'ny toerany koa le olona mahay ny asany izy fa tsy atokisana satria be tatibolana any amin'ny adversaire mety hoe any amin'ny adversaire politique mahay izy lafiny teknika fa mitsontsombava tsy mahatana any atao hoe tsy ambaratelo ny ao amin'ny asa zany tsy maintsy misy zany na iza fa mitsontsombava vao misy zahatra kely de fa iny izy mitatitra ry vao misy zahatra kely de iny izy mitatra ry dre zahatra mbola tsy masaka akory de fa tateriny ery ananina ry mahay ny asany izy fa noho n'le toetrany dia nesorina zay zany reny zany tsy de misy discussion zany hoe nesorina le olona satria tsy mainininina nesorina le olona satria misy asa hafa ampanaovina azy nesorina le olona satria mipetsipetsoka loatra tsy mahatana secret dia nesorina koa le olona fa mety hoe tsy mety ampanaovina zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna nesorina le olona satria tsy mety manatanteraka ny zavatra izay miteraka tombontsoa ho an'ny tombontsoa am-bahoaka zany hoe nesorina zany le olona satria mijoro amin'ny fahamarinana izy da manelingelina tena tsy akamo tsy akamo de alao hoe sorina any satria tsy manao an'le zavatra tsy manjary ty ananina ty de mety koa hoe nesorina amin'ny toeran'le olona satria tsy mahay misolelaka amin'ny lehibe na hoe tsy mahay mila ranondranony amin'ny lehibe
atonyka ohatra ny to detaka ny olona rehefa te azo toerana tsara amin'ny toerana misy azy de tsy maintsy mba misolelaka aloha tsy maintsy na mety io na tsy mety nefa le tsy mety iny a miteraka fahavoazana ho an'le vahoaka malagasy satria zany mahay misolelaka dia voatany eo foana fa rehefa tsy mahay misolelaka izy rehefa tsy mahay mila ranoranona izy a dia esorina ditatsika tsara misy olona efa tena tsy mamely mihitsy amin'ny asa zay ampendreketina azy zany na hoe mahay izy amin'ny asa ampendreketina azy fa le toetra tena mampikilay ny mpiaramiasa ampiray birao ny mpiaramiasa rehetrarehetra fa io olo io mahay misolelaka any am'lehibe any any mahay mila ranoranony any de tsy miala mihitsy io fa eo foana io nefa le zavatra ataony a miteraka alahelo ho an'ny mpiaramiasa sy miteraka alahelo ho an'ny vahoaka malagasy tsy sahasorona le olona satria mahay an'izay misolelaka sy mila ranorano an'izay izy fa mety atahorana ihany koa le olona satria mitrifana io raha vao asorona eo de mitrifana misy dika le hoe mitrifana raha vao esorona eo ane io a de hitrifana de lasa adversera de zao de eo ihany fa izany ambony ny tombontsoam-bahoaka sa ny tombontsoan'olom-bitsy ka na hitrifana izy na tsy hitrifana rehefa tsy mety ny ataony rehefa tsy mety ny totrany de tokony esorina satria am'izay fotoan'izay rehefa tsy esorina le olona de lasa le vahoaka malagasy ny lasa otazy amin'ny zavatra miseho any ananina rehetrarehetra any dia zany zany antonantony daholo hoe mahatonga ny fanalana olona dia misy antony anankiray ihany koa de io le tenenitsika ty le hoe asorina le olona na maizy na tsy may de esorina fotsiny mba hidiran'ny hafandray zay le hoe vary be menaka ambany vohatra na vary be menaka ambany labasy midira zay mbola tsy ninana zay io tranga farany io na mahina tsy may le olona de zao efa ela ianao ny teo zany hoe tsy jerena zany ilay hoe tena kapasité na mifaizana fa zao efa ela ianao tao firy volana ianao tao divonina sa enim-bolana miala ndray aloha ianao de alao ndray mba hidiran'ny hafa tsy any am'le résultat le asany no ampidirana no analana n'le olona na ampidirana ny hafa fa noho izay hoe alao ndray ny sasany mba hiditra satria ny sasany any ko mba nitolona ny sasany any ko mba nanao ny aintsy io zavatra tamin'ny hoe tolona zay raha tao an'zay tolona nataon'ny sasany tany zany a de alao ndray ny sasany mba hiditra de hitatsika am'zany le izy zany rehetrarehetra zany a ano mifamoafano zany am'izao fotoana izao am'ty resaka hoe fanoloana olo nyity mitenitsika hoe misy ny cyclone Freddy mila mitandritandrina koa amin'ny herinandro ambony iny fa tsy mitsitsy io raha mifandehany any satria lavitra be le Freddy aloha tamin'ny voalohany tany tsy nanana be tany cyclone io de zao izy efa mekandrefana raha ny filazan'ny mpahitoetrandro moa zany ny amin'ny ty herinandro ty aloha mbola landamina ihany fa ny amin'ny herinandro ambony tsy maintsy mailo ary zay tombony lehibe koa mitondra raha tony satria ty tsy ohatran'ny ororotany tany Sirisy tany Turquie efatrano lamy maty am'izao fotoana zao mbola misikotra ihany efa sira fa tsisy velona tsony any ambany any antoditra ny beton sy ny tany any ino moa zany tsetsatsiaritra fa akoatra ny cyclone voajanahary de misy ny cyclone fanalana olona ao amin'ny aménagement de territoire ao zao ohatra misy cyclone fa inona no mitranga dia tsy maintsy mametraka fanontaniana ny olona ary tsy maintsy atao hoe maneho hevitra ny olona manoloana zany satria maninona ministeran'ny aménagement de territoire zany ane tena manana raikitra lehibe mihitsy zany amin'ny resaka rafitra ny faritra sy ny rehetrarehetra any nefitsika tao mpifidianantsika am'ty 3 ty de ao no miteny hoe nareo tsy soloana le olona menimenina soloana le olona mahita ho tenenina foana nareo ny aty amin'ny mpanohitra mantsy io le hoe nareo io zany ka lizy ane zao le izy na an'olo na tsy an'olo
tompon'andraikitra exécutiva zany eto amin'ny firenena dia tsy de misy hoe résultat inona andrasana io raha tsy hoe ampanaovina mission spéciale nga amin'ny tsy fantatra amin'ny resaka tontolo-pifidianana ity mihitsy ny tena mety mahatafita an'le mission na ity mety mahatafita ianao aloha zany a somary mikisakisaka kely ery mety ho zany ve le izy sa hoana fanatinana tsy tiana de zao tao-pifidianantsika tsy maintsy mametraka fanamariana foana ny olo-pirenena rehefa tojo zavatra ohatran'zany io nefa ningatra any amin'ny fanoloana sefokotany soloana ny sefokotany de gidragidra ny aterany foana matetika ohatran'le tetsy mananjy kambahiny fa ngaty eo manan-kambahiny ihany no nisy gidragidra tamin'ny resaka fanoloana sefokotany io fa mitatra le izy de any amin'ny sefokotany de zao zany ohatra miakatra n'le fanoloana olony ty de zao mandeha ny feo mandeha any zany tena mo mpanao gazety de mahe eny ary somary vetivety hitanareo vetivety tsy hitanareo satria resaka herinaratra ihany io tapakatapaka l izy de avy eo miverina indray de amin'ny radio moa zany io mandeha foana fa amin'ny télévision izy vetivety hitanareo vetivety tsy hitanareo fa zay moa le fiainaneto tapaka de miverina ty resaka herinaratra ty dia toizantsika le resaka teo zany rehefa esorina zany le olona amin'le toerany de normal be ny mpitazana ny olo-pirenena mametraka fanontaniana miaya amin'ny lafiny isan-karazana hoe fa maninona no solonaniza de mipetraka eo le resaka olombelona le olombelona ny tonga de mipetraka hoe iza onona tao solony de mandeha zany resaka any zao hoe gouvernemanta ao no okitiany na o solony sinsise de iza no mety prime ministre zao hoe de miresaka an'izany any anaty fiarahamonina any fa de tonga de hoe le olona mihitsy zany no tonga de mbe ohatrany mety ranona zao natao eo na ianina zao natao eo de zao no tenentsika hoe na o solona io na o solona daholo ny gouvernemanta solona zany mantsy ny gouvernemanta mialatra amin'ny prime ministre na remanimandray io na inona zay tsona azy eo fahitany be sy maro izy na solona io zany na remanima na le am'izao ihany mbola mitondra eo de tsy de misy atenaina anoatra satria ndre raha isitsika ne hoe solona ny gouvernemanta de mbola mandeha ny fanendreny isan-karazany ihany de mandeha ny passation de mandeha zao ny resaka procédure isan-karazany de isao tsara mandeha ny fotoana io tsy azo tazominy mandeha foana ny fotoana de isao ity février ty aloha ty efa tsikotry ty zany efa namano tapitra ty dia isao mars avril mai juin juillet o septembre octobre to hoe 7 volana 9 volana any zany dia nefa ao anatin'io mbola misy ataotsika eo miray volana eo na mihoatra mihitsy mbola amin'ny fandaminan-draharaha fa nga raha hoe resaka ministera anankiray zany vita vetivety ary raha vo ohatra hoe miala ministra anankiray atao hoe sorona ministra anankiray le ministra vaovao amin'ny akapobeny raha ny lozika an-javatra de tonga de mitondra ny staffny izy le cabinet-na ministra mantsy place politique reny place politique fa tsy place technique raha vo miala ministra de miala daholo zay place politique miaraka aminy eo misy atrany directeur ny conseiller sisy satria raha tsisy miova ny conseiller sy ny directeur sy zay olona any amin'ny cabinet sy ny ana rehetra fa le ministra ihany miova de ohatran'ny hafahafa ihany zany mety hoe tranga anankiray na roa zany ao anaty maro fa raha vao miala ministra ka tonga ministra vaovao de tsy maintsy hoetiny le ekipany ihany zany hoetin'le ministra vaovao de io mbola mametraka an'ity mbola zao passation de service aloha iny tsy de maharitra iny raha tena miasa ary am'izao fotoana zao mbola misy ministera tsisy ministra hoe tena feno fa mbola intérim nefa ny fotoana mandeha de mbola intérim io fa nytenentsika foana teto tsy mahagaga raha ohatra hoe tena sahirantsika
ao anatin'le raharazany de rehefa soloana le olona soloana de mbola misy fotoana takinny fandaminan raharaha isan-karazana zany de le olona vo tonga am'izay anao inona ndraiky io anao inona manahoana ny indray zany fomba fiasa sy ny siasiny sao mahazo baiko ve dikany hoe exécutif ko aloha de hoe mpanatanteraka baiko zay ko aloha fa am'le fanatanterana an'le baiko inona baiko ho amin'ny tombotsoam-bahoaka ve sa sao de sanatr'in'izany baiko mba apetipety ny olombitsy ary ananina ary apetipety ny atoko ary ananina ary zay zany de jerena le asa sa hoe baiko mba hoe mampiena ny fantranony malagasy fa raha ny zava-misy aloha hatramin'izao de malahelo a milaza aminao fa mimanitra foana ny gasy malahelo a milaza aminao fa miaina ao anaty misère ny malagasy aloha am'izao fotoa zao tombona mihitsy anie iny zay fehzateny zay tombona satria tena milaza ny zava-misy mihitsy ilay izy zany de zay no ampetratsika mazava tsara hoe rehefa an'olo hoe nalana ho ny aniny isony ny fanolona isony ny fanivany de anatena inona moa ny malagasy anatena inona malagasy ny atenainy malagasy de ny fiainany me tsara fa rehefa tsy mahavita an'izay aloha tonga de aza miditra eo ho an'izay olona zay hoe eo zany hoe mety ho lasa eo am'le toerana zany aza miditra eo rehefa tsy ahavita an'lay takinny vahoaka malagasy resaka tsy fandripahalemana zao mifanafody ahoana indray ty vidim-panafody midangana be ty fa le gazy ve zany de ho fateto daholo zany ny olona tsy maintsy marary tsisy an'izany olona tsy marary zany aza jesosy kristy agna mantsy nentina rary mihitsy nandritra ny telopolo taona nyenany teto tany ny riariavany teto tany fa raha mbola olombelona ianao tsy maintsy marary de io zao iresaka vidim-panafody io de efa impiry eo nefa kotabaisana teo tena mba tsy mety any ty vidim-panafody lafo be ty nenjehana ireny dépôt ny médicament reny efa oaoaoa be tao amin'ny temeram-pirenena tao dia iny moa zany tsy resahantsika ntsony satria samy manana ny arovany na reny le dépôt reny na ny pharmacie koa izy manana maizy azy izy manana ny etika sy ny déontologie sy ny fomba fiasany izy satria tsy mandehandeha fotsiny zany resaka pharmacie zany fa zao le izy lafo loatra le fanafody tonga any pharmacie anao de ahoany ty zany mila vahana daholy fa le exécutif ve zay tompona ndraiky risanisany any ve mahavaolana sa tsy mahavaolana zay ne ny lanany mpitondra mahaolana fa rehefa tsy mivaty olana ty ohatran'le lalana io ohatran'le lalam-pirenena io tena misy olona miteniteny foana mihitsy am'le fahasorenana am'le lalam-pirenena faharoa vo simba kely le izy tokony tonga de enjehana tonga de amboarina fa tsika efa fantatra ihany ny tena tsika faible tsika de efa ndrasany efa potika be de io de anaovana communication am'izay efa amboarina ny risiny ary fa maninona ianao tsy nanao hatram'izay ohatran'le lalana pave le ry mivoaka ery atsofinondry ary efa misy miendaka daholo miendaka be de be ny fiaran'olona simba carter ao tonga de mandoaly eo de vaka ny carter de mirotsaka menaka de raraka menaka de hatrany amin'ny motera rehetrarehetra de io de tsy amboarina efa tenenina foana eto ny ry ambody fasina mivoaka ny anosy avaratra mirandrano be le vato de raha ivaiva zany ny fiaranao misy tsy mahalala fa maika monjy dokotera tonga de mirimirimo avany tonga de de io de tsy amboarina de efa misy mitatra ao efa mientaka asa moa izy io zany na hoe tena mientaka ho azy sa misy misikotra fa zany ve fiainantsika eto Madagasikara de an'oloolona ianao an'oloolona de aiza zany rehetrarehetra zany miainga amin'ny fiainana andavanandro aloha fa sao de hoe an'oloolona de ikendry am'le kajy politika ry ananina ary efa hitan'ny olona raha vao momba azay fa ny aty amin'ny olo-pirenena zay mahatsapa kosa amin'ny maha olo-pirenena azy mipanohana ny président Marc Ravalomanana mazava ny foto-kevitra
lisy-pifidianana sy foto-kevitra ianao zany efa lisy-pividianana iny efa mazava iny zao manoratra anarana de le ty amin'ny foto-kevitra indray raha ohatra ianao fa tena hoe resy lahatra amin'ny politika amin'ny président Marc Ravalomanana de anjaranao zany mandresy lahatra nreo miazo azy tena resaka hoe fahaizana mandresy lahatra eo ny hoe capacité d'écoute sy ny hoe technique d'approche sady mahay miainy hafa ianao no mahay ihany ko mandresy lahatra fandresen-dahatra le ty politika ty fa tsy resaka hoe fanerena fa fandresena lahatra ary efa betsaka nresy lahatra tompoko nisy ane avany amin'ny faritra Tsimihany tonga teto tena nanoana ny Andro Rajoelina izy nanao ny antsio zavatra fa mivadika izy tsy de hoe mivadika loatra fa hoe resy lahatra izy amin'ny resaka politika dia lasa nakaty amin'ny mpanona ny président Marc Ravalomanana lasa tim ka ny ty konga tonga namana vao mavomavo tongava resaka foto-kevitra io fa ny ty amin'ny tim ihany koa manaraka discipline fa tsy hoe nde hitsikilo koa anao na piditra virus io zany aloha efa maily daolo rehetrarehetra am'zany fa hoe resaka foto-kevitra mpandrosoana amin'ny firenena zay ny no tadiavina izany eny ary mandeha ny fotoanatsika miaraba namana faniry raha zafy manantany namana faniry moa zany dia tsy misaraka amin'ny lalam-panorenana izy de io ihany no aingany ndao ary zatsisy eny ary miaraba rina miaraba ny ionja sy faly eo ambadika ao ny namana any amin'ny radio mada izy telo menada ny mpanaraka atsika manerina ny Madagasikara de averiko ny kokoa faobe zany ho an'izay rehetra ny fandray tamiko namana ny Brickaville any ny namana ny Tsioromandidy any ny namana ny Ankazobe ny etsy Anjepy dia arabay indrindrandrindra ny fianakaviana ao Ambodivonao de anovana kokoa atsika rehetra resaka Anjorobe omaly de tena mba nanaitra ny namana marobe avy any Anjorobe mba resao tokoa le Anjorobe satria tena ohatran'ny tany lavitra andrina le andrina resahana eto le fitondram-panjakana ny tiatsika resahana am'zany ohatran'ny hoe lavitra fitondram-panjakana de apetratsika foana le fanontaniana satria ve Anjorobe dia nametraka fitokisana tamin'ny filoha Marc Ravalomanana na fiodinina voalohany na fiodinina faharoa 800 tanoany hatranetrany de tsy mba misitraka an'izany fampandrosoana zany de tsy mba voajerijery mihitsy ny any amin'ny tanàna kanefa anisan'ny raha miresaka tsika tantara n'Anjorobe de tsy afaka misaraka zany amin'ny Madagasikara tsy afaka misaraka zany indrindrandrindra ho an'ny tanàna eto Antananarivo zany mialatsy indrindra ary raha miresaka Anjorobe tsika de lalam-pirenena fahatelo de raha efa miresaka rina amin'ny lalam-pirenena magaga miresaka lalam-pirenena voalohany voaresaka tsara iny ndraindray tena impeccable ny lalana indro tsara iny nyrenaindro tsara rehefa miresaka lalam-pirenena faharoa lalam-pirenena de zao zany ny amboarina le izy manomboka ny anjiro any zay vao kitikitiana taitry ny olona tsy mba taitry reny vao nanankotaritra de mikitikitika lalam-pirenena faharoa minisitra zany rehefa manamboatra de amboary daholo mijery etsy ty de manamboatra zao zany ho avy vao taitra zany efa inona moa zany zavatra vita andreo ohatrany tsisy neninona ho ava resaka sarinady fotsiny de tonga de lalam-pirenena fahaefatra voaresaka fa tsy miteny lalam-pirenena fahatelo de zay mba nairana hoe mba resaory zalahy le lalam-pirenena fahatelo de mba ampidiro anaty programma fa misy vahoaka malagasy any ahoana no afahana mamoaka mivokatra ary ny filoham-pirenena miresaka io ny amin'ny hoe zava-dehibe amiko mihitsy ny fanjariana ara-tsakafo zany na tompon-daka zava-dehibe amiko mihitsy ny fahaleovantenantsika ara-tsakafo ny fahampiana ara-tsakafo autosuffisance amina resaka vary na alimentaire izany de any am'zany Anjorobe zany tompoko ny mpamatsy Antananarivo ary mpamatsy Madagasikara satria iny lalana makany Anjorobe iny manomboka akory ary ianao aty alany era aty zany zay tsy mifanalavitra lalam-pirenena fahatelo zay resahako zay de mandroso ianao mandroso any ambadika rehetrarehetra any tonga de tsapanao any am'zany manandrina varadrano any am'zany hoe lazaina zany de mitohy ihany ianao de ansoavony merina rehetrarehetra iny any ambotra biby any ambadika Ambohimanga sy ny karazany any tonga ny talata ny volon'ondry ianao tonga de any ianao de fa miresaka ny resaka tongolo akoatra ny resaka fanaka io ankomma rehetrarehetra io satria penampanao fanaka ny any talata ny volon'ondry aty ambadika ny radio New Zealand aty dia
resaka tongolo amin'ny akadobe no volenany zany akady vorobe avaratra zany any de anisan'ny tena olona sady mahay mandrafitra zany tia miasa mamboly ary valy sy tongolo any ny avaratra fa ny akady vorobe atsimo aty Solandy akady vorobe misy azy azavaiko amitsika izy mba ho takatakatsika zany izy de misy teny diso fiteny fa tsy diso fiteny fa akady vorobe avaratra any amin'iny lalina makany talata amin'ny volon'ondry iny any efa mitsofoka ny talata amin'ny volon'ondry mihitsy ara marimarina kokoa zany de amin'iny am'izay rehefa jerevantsika le izy beta be ny tanàna any zay tena mbola anatin'ny distrika Manjakandriana de miaintsika zany vary mibetatao vary malalalondo ny vary mangamila aiza daholo any zany Ambatomanoina any ihany koa zany Atanety be anaty volo any zany Sarodalana zany fa any zany ry Ambohidratrimo anala any daholo misy an'zany de zay mba etsotsika hoe mba jerevy tompoko le tanàna aza de hoe sazina le izy fa nanana ny safidiny de misy tanàna tsiditsidiana de karakaraina atao zay mampetipety azy fa misy tanàna ireo na ataotsika ohatran'izao ara de zao tsy akatehantsika misy ireo fa amin'ny filomarokaravalomana foana aza de manao an'zany satria ny atao hoe fanjakana de ray aman-dreny mahay mitsinjo ny zanany ary tsy manao zara mitanila na hoe manao zara tsy mitovy fa tokony hitovy hatrany hatrany zany zay zara izay de mba hampiaro le tena teninareo hoe tsy misy distrika adino fa hatreto aloha zany adino any Zorobe adino any Zorobe ninona zahatra resahanareo adino any Zorobe de mba hapetrao am'le zara mitovy lay faefam-panjakana fa mahamenatra ihany le izy na ndraika raha ohatra hoe lalam-pirenena fahatelo makany any Zorobe vao tonga tia Akazondandy ianao raha tomobile kelikely aloha tonga de mijanona raha tomobile kelikely satria indrindrandrindra rehefa tonga ny fahavaratra de somary sahirana zany indrindrandrindra ivaiva de aloha zany tsy manimba fiara zany satria le izurana fiara koa am'izao fotoan'izao efa lafo de lafo ny kojakoja zay fampiasa amin'ny fiarakodia zany sady mandany solika raha ohatra ka miena le hafainganam-pandeha de mikonsoma kokoa zany le solika am'izay fotoanandro zay satria tsy tonga ao anatin'le régime zay tadiavin'le motera n'le fiarakodia lay hafainganam-pandeha zany rehetrarehetra zany no antony mba etsona hoe raha misy tompona ndraiky toy aho ka mbola matsiary nareo fa mpitondra Madagasikara satria nareo manko somary sary-piaro zay ane nareo nge ndraindray ohatry ny everinareo fa tsisy le mpitondra de misy nareo indrindrindra atao anatin'ny faritra Analamanga de omeo an'izay fampandrosoana tokony hositrahany zay le any Zorobe aza atao tsiditsidy-pahitra hoe EPP kely CSB kely fa le zavatra ngezabe tena hoe lalan-drà satria zao nareo mandova ny asa vita amin'ny filomarokaravalomana na mikitika lalany nareo io lala manko ny tsatsonareo ary nentinareo nanonganam-panjakana hoe tsy azo hanina ny lalana mandaingalainga ny fitondrana ho ianareo tam'izany fotoanan'zany fa mazava ny chiffre hoe 9200 km zay voakajy ary zany fa ny tsy voakajy satria misy lalana zay verina fa tsy de tokony hoe kajina firy takiny hoe pavé normal zany 20-dimapolo metatra zany raha atao pavé ao anatina projet lala kely sy ny sisa tsy mikajina atao anatin'zany fa ny lalana principal zay tena sokafana natao ny kajina atao anatin'ilay 9200 km zany fa ty moa ny anareo na kajina hatramin'ny pavé ara tsy mbola tonga 2000 km akory de zay zany mba hatsipy am'le fitondram-panjakana marina fefanteny ianareo ny filohan'ny repoblika hoe tsy hanao foto-drafitrasa itsony iny loha de erreur be tsy fahaizana natao hoe administration tsy fahaizana an'le hoe essence de l'état tsy fahaizana ihany ko am'le hoe inona ny endriky ny lalàna ka zay zavatra efa tapaka dia tokony ho ampiarina de niteniteny foana le filohan'ny repoblika tamin'iny satria raha raisitsika zany amin'ny hoe tsy hanao foto-drafitrasa dikan'zany tsisy laiva na am'ilay loi de finance satria ny foto-drafitrasa maro be zay voaresaka ao de ny loi de finance no mibata azy de dinina moa zany miasan'le anteny meram-pirenena nandana an'le loi de finance
indrindrandrindra le mpanohana n'le fitondram-panjakana satria le loi de finance raha zany le lalàna ny fenitetim-polana zany tsy fakatoavina le zavatra ny soratanao aminy satria ny filompinena tonga dia manindry tsotro zao hoe toromarika ny meko aljanona dao ny fotodrafitrasa fa ndao anaoa sosialy fa zao ny tena marina voalohany nareo sahirina le fitondram-panjakana sepitra fa tsy mahita vola faharoa ianareo mahatsiary voafitaka tamin'ny zavatra nambara ny vavanareo ka tsy ho tratra mihitsy ny deadline maro samihafa namboaranareo napetrakareo fa hanamboarana an'lay fotodrafitrasa ohatra laza le fitondram-panjakana fa tsy maintsy etomboka mialohan'ny farantaona teo 2024 ny famakina ny lalana andapa mivoaka makaty antsoy de manontany sika hoe efa natomboka ve zany ny autoroute forcenareo io ary pitehanareo fiainan'le vahoaka talata ny volon'ondro mihazo any ambotrolo mahitsy iny de milazanareo fa 20 kilometatra ny vita mialohan'ny farany taona 324 de fantatrareo fa tsy possible mihitsy zany 20 kilometatra zany tsy possible zany voanao nouvelle construction nareo amin'io fa tsy hoe efa nisy lalamasaka teo de dekapena kely le izy de andraraka goudron eo amboniny savolaina ary nareo na vita teo amin'ny 50 kilometatra teo nanao amin'ny RN 44 efotelo taona andray fa efatra taona mbola mitalao amin'ny banque mondiale ao anatin'le etape faharoa hoe vatsio zahay fa iny mba mety hanovana oeraoera politika indray rehefa aveo amin'ny RN 44 de tsy possible ale izy de ny anyherinareo mba tsy ho afa baraka de hoe ajanona ny fotodrafitrasa fa hifantika amin'ny sosialy sady misy afetsena politika le sosialy nde anatina vahoaka anao propagande melony fotoana fantatrareo fa tsy possible le tana masoandro tranotrano kely vitsivitsy angely nataonareo hoe la hoe saririana kely samihafa io e fa aiza le terrain baro be aiza le bâtiment administratif ao anatin' zany tana masoandro zany efa navita an'zany ve nareo efa tafafindrany ve bureau ministera rehetra satria neritreretina fahafindranareo any tana masoandro anatin'ny projet ameritsy atosika io ny bureau ministera rehetra misy complexe sportif maro samihafa tianareo atsanganao misy an'zany ve ao jeu des îles ary nyresanareo fa ao no atao anagarina fotodrafitrasa ara-panotanjahantena ao misy centre de conférence anetreretinareo am'zany isy an'zany ve misy an'zany ve efa mitsangana ve zany fa mbola karazana trano échantillon vitsivitsiny ao tsy vitanareo le izy tsy vitanareo le izy zany ny zava-misy eto Madagasikara ny flyover ny fanapahan-kevitra ny raisinareo tao anatin'ny conseil des ministres amina cause d'utilité publique de iny koa ny raisina tamin'le resaka voie rapide mery tsy atosika le voie rapide any Tomasina moa de natory tao hoe anamboatra rocade koa any Tomasina na autoroute kely mahampome sady mahasorena ohatran'zany le téléphérique ty mbola ao anatiny le resaka transport le téléphérique bloqué le fitondram-panjakana be loatra le zavatra nampanantenaina de fa tora mivavana de tsy hita zay fomba alana bala de ndo hifantoka ny sosialy tsika fa jany fa zao finona moa ny nampanantenainao andre matoy andro rajoelona tamin'ny 31 décembre 2023 ifo 1er janvier 2023 31 décembre 2022 ifo 1er janvier 2023 iny taona 324 itsidika io de hoe itaona ho fanatanterahana ny vina ho taona ho fanatanterahana ny vina de vina inona zany ny vitanareo am'izao mbola tsy nierina akory ny taona mbola tsy lasa ny volana ray de efa miova le hevitra le filohan'ny republika nefa izy 31 décembre de milaza fa ny taona ho avy io de ho fanatanterahana ny vina tamin'ny heritaona izy ny teny hoe taona ny asa tsy hitanao inona le asa natao fa mifahantrana vao mainka ny tontongana ho amin'ny Madagasikara ny taux d'inflation vao mainka nahazo vahana de milaza izy zany fa hoe ho taona fanatanterahana ny vina ny 2023 de inona ny fanatanterahana ny vina ao anontanina ianao na vita inona le tao amin'ny angovo
le nandany volam-panjakana ny tetitety lapadera ty, le nandany volam-panjakana nanao selfie niaraka am'le iny ty kodiarandroa sy ny sisa natao daholo zay fihetsiketsehana rehetra zao, ndao iasa ay ndao anapotika le jiramany ny afarany, nisy résultat ve? Aiza ny anivon'ny fambolena ny agriculture 700 000 tonnes ary ny vary rehetrarehetina farany, 300 tonnes ny fa misy fotoana 300 000 tonnes ny tratrary Madagasikara. Zao anele izy rehefa miena ny vary afaratsika re-importé dikan'izay mahavokatra zany ny tatsa tsara ny vokabary isa-taona na tsara ny vokabary amina saison anankiray, de miena ny vary afarany satria mandeha be le vary atao anaty, de vary atao anaty raha prisena ho exportena satria tadiavin'ny tsena iraisam-pirenena. Iza no miteny anao fa tsy tadiavin'ny tsena iraisam-pirenena ny vary malagasy? Mandeha any anao mijery vary manitra malagasy any an-dapa, tsy hoe madrigal ihany akory na ny riz de luxe ihany, fa misy vary tsara tare marobe eto. Vary ny mama rose zany tsara inge zany belle rose marobe karazam-bary tsara eto, resahako foana zany. Vary nanalavory misy mahasamy hafa azy daholo zany. De rehefa mirobiroby zany le fambolem-bary ary rehefa nanomboka tratrala izy tamin'ny andro Filomarika Ravalomanana satria nainam-boly ny olona tao anatin'le teknika vaovao, de efa natratra 8 à 12 tonnes isaky ny hektara. Ity makany mora rankroma 5 à 8 tonnes isaky ny hektara mbola tanjonao 5 le 5 tonnes l'hektara raha mbola tratra am'izao fotoana zao satria betsaka ny antony. De mizara zetsika moa de iny natao baolina be mihitsy hoe fihetsiketsehana mahery vaika nefa fiaraha miasa amin'ny ambato vy le izy, de 225 000 paysans no azo an'le izy. Fa firy 20% ny tatsa eto Madagasikara, de 225 000 paysans mahazo an'le izy. De zany ara mbola fiaraha miasa miaraka amin'ny papriko te hanaovana fampelezan-kely, de otriny hoe milay ianao nefa ianao tsy milay. De verenako le adevitra teo hoe le volovary natao zany plus mamokatra be le eto Madagasikara am'le tatsa satria mety mibarazy midina any ambanivolo ny teknisianina, de misy ny projet maro samihafa, de anisan'ny projet sangany tam'ireny PSDR, de mampiatra an'le fiofanana mahazo fitaovana tsara masom-boly ny tatsa malagasy de mitombo ny vokabary. De tsy manao an'le volovary neti-paharazana fefa mba manana fomba fambolem-bary no avozina, tsy hybride akory ny ara, mbola ady hevitra hafa zany fa no avozina l'izy. De tsara le vokabary satria misy any 20-12 tonnes amina hektara ray, mitambesatra mitsongolika misy le tao ambary iny fa tsy le manao ohatran'izao. Raha ohatra zany le saloim-bary zany eny atambary ka mijoro tsara ohatran'izao, tsy ampy zay le fomba fambolem-bary, fa izy tena miondrika tanteraka amin'ny sampana miondrika iny mety tsara sady vavety mety tsara zany lay politika nambolem-bary teo am'le toerana ary nainapiatra le tatsa. De manomboka nidina le gapy tadiavina, de zany hoe le vary tokony ilainy fihinana ilain'ny andavanandro de manomboka midina le izy taty amin'ny hoe 600 tany amin'ny 600 tadiavintsika 600 000 tonnes de nidina 500 000 tonnes, 400 000 tonnes, 300 tonnes. Inona tonga le fanonganam-panjakana 200 000 tonnes akory ny ara. Zao tsika zao 700 000 tonnes ny vary afaratsika re-importé, dikan'izay mitombo ny filana am'le any ivelany satria tsy maharaka ary tsy mety tsy miodina le vary eto, de mamotika an'le tatsa eto sady mamotika an'le fiarikarena amin'ny alalan'lay toe-karem-pirenena zany. Dikan'izay zany tokony aprisiana ny tatsa. Raha antoy zany ny fampianana tamin'ny andro Filomarika Ravalomanana tsy voasembatsemba amin'ny fanonganam-panjakana de ambany be io gapy tadiavina amin'ny vary afarany io, raha misy de misy 100 000 tonnes sisa na 150 000 tonnes. De ato anatiny am'izay zany mba hoe misy vary miodina eto
mahazo vola ny tatsa misy ambombava ary afaka manondrana zay nge ny tena ny tady avitsika e fa am'izao fitondrana zao ianao mahita an'izany hoe zaraina mivary aondrana maro voay zaraina mivary nao tsy aondrana fa hafarana maro voay zafady indrindra tompoko taiza tamin'ny maro voay nisy an'izany firifiry ny manodidina anatanina sy ny any ambanivohatra rehetrarehetra any na any Atsimonosy indrindrandrindra any faritry mena be mpamokatra vary enjana be zany faritry mena be zany miandro vazy mahabo morondava de mba hajaranao manontany any am'izany commune be manonga zany ahoana ny vary am'izany tanàna kely manga be zany ahoana ny vary am'izany de nen'olona rehefa miakatra ny vary fatosy député rastany zany nde angatabary any antranon'olona fa ampytaona ny vary mahavita taona ny vary ny malagasy fa zao ny vary ny malagasy tsy mahavita volana tompoko zay raha zao mba miantso an'le fianakaviana ihany hoe mba misy firy sase kely mba anjara varinay am'ty tompoko raha mifantatra aloha zany zara raha misy sase ray zara hoa tsy mahombotsy olo le izy tsy tafilitra ny ranoko miandro orana ny orana mamilafila ny toetrandro tsy tafiditra ny rano tokony itsika nefa manana rano mandehandeha be eto ny resaka damy président Markaravalimana ny nanontaniany sasany hoe oy dictionnaire vaovao zany tena mahavarina aiza moa ianao tsy hay an'le hoe 16+3 égale 19 fa lazainao fa 18 10 fois 100 lazainao fa 10 000 nefa 1000 de ozy anao hoe dame dictionnaire vaovao zany azafady de zao anao vao mahatsiaritsiary an'le tatsa satria nde androkondroko ny vaton'ireo ndray mailo atsika mailontsika fa ny olona miresaka azy hoe tena anao fambolena tena hoe ny akaiky ny vahoaka fampiasona zany alefa sika faly ao anatin'ny pejin'le Ramse tam'le diantany mora rankorome de miresaka an'izay mihitsy hitodika any any tatsa ifantoko ianao nandritry ny efa taona na rangahaty nanao foto-dravitra asa tsy mandeha am'zelona lozanao nala oeraoera tany ny volam-panjakana nanao ambony vity o kawitry sy ny farana niaraka an'le artista rehetrarehetra ao de manao atsapaka kely madinidinika de mody miazakazaka kely de manao karazana gilet sy ny sisa zarazaraina de manisiketsiky fikambana zay nafinaritra anao tao anatin'ny efa taona nyrevirevy io le izy io tonga de raisiko amin'ny ato ambany izy ty faly raisiko an'le ato ambany tao anatin'nga pejinga rajoely ty de hoe raisiko adidy lehibe ny safidiana ny banky afrikana ho amin'ny fampandrosoana na ny bady ny tenako ho tompon-daka amin'ny fanjary-tsakafo aty Afrika ary izany indrindra ny nanentanina ireo filoha afrikana nandritry ny fianana tapo ny momba ny fambolena sy ny fanjary-tsakafo tany Dakar ny volana janoary teo mba hamadihana ho asa ireo teny natao mba hisitrahanymponina sakafo ampy sy mahavelona le olona amin'ny tenan'io hoe mba hamadihana teny mba hamadihana asa ireo teny natao mba hisitrahanymponina sakafo ampy sy mahavelona le vahoakany amin'io tsy mihinan-kanina firifiry amin'ny vahoaka malagasy mihinan-kanina ara-dalàna de izy no manentana an'le filoha afrikana ny anao aloha jerevy hoe ifaninana amin'ny makisala ve ianao ifaninana amin'ny Alassane Ouattara ve ianao sotantisita mba resitsika ifaninana an'iza moa le mbola ao moa zany ndraso aloha Cameroun Paul Biya mbola ao Paul Biya manko noantitra indrindra amin'ny mpitatana taty Afrika ifaninana an'izany ve ianao e aza mamelesina ny hafa aloha ny anao eto tsy ampy sakafo sozany na ny vaokanao diniana de toy izako le izy ny antsika de efa nivadika ho asa reo vina zao ianao vao nieritreritreridrano na foto-dravitra asa de manao sosialy de ndrasa aloha nivadika asa hono reo vina ary mipaka vatana am'ireo tatsa ety fotony niezaka tao de tatsa izy amin'ny paka am'izany tatsara miakatra ty amin'ny ville tatsara sahirana mitsoka any ambanivohatra daholy exode rural takininona mitsoka hoe tafapakany amin'ny tatsa ahoana isan'andro misy mitaraina tsy mahavita azy ny sakafo sy ny vary sy ny zavatra iainana
de ahoana ianao mamorona tampoka eo hoe mipaka any amin'ny tatsa avoay ny statistika amy resaka an'izany e raha mipaka any amin'ny tatsatsy miakatra ty avilona ny tatsatsy otra kely zany satria ozy izy de mpamboly misy 225 000 io ny leny resahako teo e de miarivo sy roa alina sy roetsy manerina faritra maro eto amin'osy no azo fifanana sy zezika sulfate d'ammonium 225 000 za miteny atsika firy ny habitant eto Madagasikara entre 27 à 28 millions izay rina tsy haitso na marina koa na tsy marina misy efa miteny efa 30 millions mahery io iny le fanosana farany teo mantsy 2018 iny 2018 ka raha 27 à 28 millions zany hoe valo amby roapolo tapitrisa na fito amby roapolo tapitrisa nisa malagasy tazome any falazavady ka raha 5 sy roetsy 5 sy roa alina sy roetsy 225 000 ny tatsa na ny mpamboly mahazo an'izany fiofanana zany sy zezika sulfate d'ammonium eloha nefa milaza fa mivalopolo isanjaton'ny malagasy de atatsa avokoa de mba firy zany am'lay fito amby roapolo tapitrisa fa za tsy haika valo amby roapolo tapitrisa ty 225 000 fotsiny firy isanjato toy zany ny mahazo an'izany de milaza venao fa tena efa mipaka le izy de zao mampimean'le izy sady mandreraka ihany ndraindray hoe aza misavosavoka neny hafa satria ty tsy amin'ny fanjakana madidio de toy zany le izy izay vokarina eto aterina ozy izy noho ny fiara miasa amin'ny ozinina mbato vy sy nitetika asa papri iarahana amin'ny zika jerevo tsara mbola miaraka amin'ny ambato vy aloha de projet papri de zika ny japonais telo be zao miara-miasa an'le fitondram-panjakana de ampiakatra ny vokabary ho 5 tonnes hatramin'ny 20 tonnes isan'ny hectara ny tanjona enao araranga tsy mahay sikla fambolem-bary hoe 2 tonnes inona moa iandry an'izany ve zao anao vao mahatsiaro an'le tatsa tampoka fa akaiky fividianana andre matofilo le sikla fambolem-bary raha tsy hainao ozy izy zareo hoe rehefa ny tena hoe anafatra vaga isika de ozy ry zareo iandro vary voly afaka 2 tonnes ve tsy hainao le sikla fambolem-bary anatin'ny herintaona re indroa ny vary miakatra maro efa teto ny manampahaizana rastan sy todsoandriamampandro ny resaka an'izany ange mpijinja vary sady mpanetsa varytsika mpamboly varyny teny ko reliana besaza ny teny an'izany azatelefona telo efa bolana de miakatra e de enao miteny ato am'le hoe iakatra le izy 5 tonnes l'hectare tadidinao tampoka le tatsa satria misy tombontso politika anao hiatrika fividiananao tamin'ny président Ravalomana hoe 12 tonnes de 225 000 ozy izy ny mpambolo misitraka an'izany fa firy ary amin'io mifaritra efa resahana amin'io 23 région zany jery an'ty communiqué ty misy communiqué miodina manko any sy misy article de veriko izy région rainga am'ty resahan'ty 225 000 paysans ay le izy efa fitambarana faritra maro be zay touché am'le izy moa fa tsy voatery 23 région fa zay voakasika ao anatin'ity projet ty de mbola miaraka amin'ny ambato vy mipapiriny zika fanjakana tsisy vola sahirana io ka iza navitany mamezezika rina zany nge zavatra nomeny président Marc Ravalomanina maimaimpona miaraka amin'ny masom-bola misy banque de semence ane miaraka amin'ny fitaovana e Kratos zay tam'zany de 225 000 de iny ny tena reriavana be mihitsy hoe tena mitsinjony tatsa satria voatery le hoe tompon-daka amin'ny fanjaritsakafo de tsy maintsy mba mihetsika aloha de ato am'izay hotratraritsika miaraka zany izao eo nilanareo ary anareo miara-dalanama ngaty io fampelezan-kevitra propagande zany efa temy mana propagande io propagandiste efa temy mana propagande io hotratraritsika miaraka zany izao eo nilanareo ary ianareo miara-dalanama hatramin'izay anao nanao zay tianao natao tany tsy meny mihitsy ny fitaraina ny tatsa zao 530 ny kapoka ny vary vao teo anany tany dista 530 inana mofo baolina am'le fihinanako fa misy mofo baolina tsara mahafinaritra be zay mba tena mahafinaritra mihitsy ny fomba fiasan'le trano kely de nanontany ahako ohatrinona kay vary 530 raha misy ny dista de teo am-pihinanana mofo baolina moa zany de misy olona mividy menaka ao rina malahelo sikivy ianao menaka
am'le mandry telonjato zay filaza azy malahelo aho milaza zay malahelo aho milaza aminao mahita an'le olona le tao am'le mofobolina le inona moa zany le tovangy anasivana an'le menaka zany hoe le tovangy zay mihitsy fiantsiny ao le tovangy ty ve le tovangy fa le tavoangy anasivana an'le menaka zany anasiana an'le menaka zany a am'le tapalitatra de le menaka avidina telonjato ary amin'io de hoe menaka mandro satria le menaka mandro mba misimisy kely mihoatra am'le menaka madio am'vrakany izy amenaka zany de jerevanao le izy ohatrany za ery ambany kely ery nefa le tao rangeda be le ray litra de malahelo ianao de mba mantany ihany am'le rem-pianakaviana ka zaiko ataonao amy loka rehefa aveo zao ty lokandroano izy zao marainy zao a de any an-dasana ralina de lasa ny sainao andriamanitro anao sena vivomena fa miarisa le malagasy eo ambonin'izay tsy lavitra teo fa zao moa tsy hitako le mpivarotra tsy teneniko le toerana menaka efa avinany an-dasana efa vidanja le efa mainty be efa niodiny impirina any an-dasana karazana kitoza makarary iny raha ny tena izy makarary iny ko io ara menaka vidina hoe ny antsena ara mbola teneny dokotera hoe tandremo menaka atsika tonga eto amitsika fa tsy bien raffiné fa zao tsy manao dokam-barotra an'le menaka raha manana fahefa mividy de ndao mividy huile d'olive na huile de colza efa lafo be na misy 4 huile zay ihany any amin'ny Shoprite sisy ohatratra zany fa tsy afaka hividy an'zany ny vahoaka satria 23-25 000 ariary nge le castel izy ny sasany 17-18 000 ariary de voatery le malagasy mividy ka reny arao menaka mbola hita ohatr'zao mbola mampana mainka moa fa menaka efa avy niodina be de ino vidiny le telonjato dimanjato de mba mahazo ohatrohatr'zay le menaka mainty be le menaka de aizy ianao le hoe eo anilan'le vahoaka efa ina le fampanantenana rehefa zany tonga ataoko 4 ny litatra dimanjato sy 4 fandao aonga ny rangaty zay nge ny tao ambady ty zay le non di politique ataoko 10 ariary ny clan vary ataoko 500 sy 4 ariary ny litatry menaka fandao aonga ny rangaty de hoe ketsika very vahoaka fa ny serita dia zao fotsiny ny anjara amin'ny malagasy tonga eo tsy vita nanao révision le part capital fa mbola 1% mampalahelo kely iny ary nanenjehana filomarikaravalmanana satria zay ny vita ny adevitra politika tam'izany fotoanan'zany na afahana napiditra andreo opérateur na grande mine tonga eto Madagasikara de iny hatram'izao tsy voovany nefa mipirinanina fahefana nefa nampanantenaina teny amin'ny 13 mai de miverina amin'ny adevitra teo momba n'le vary mahatsiaro tena tampoka zany lasa tatsa tampoka ramse le ramse amin'io miteny an'le hoe aprisika malagasy amboly artemisia de aiza le artemisia ramse zany nge fa mitambahoaka nge nataonao hoe netiko mihitsy ity artemisia ty zany satria ity zany ny anova ny fiainan'ny malagasy Madagasikara dia raha eo amitsena raisa-pirenena $3000 ny tonne ny artemisia fa raha ohatra indray moa zany vary $300 ny tonne de zao ianao tapitra ny mandahanao amin'ny septembre ianao tokony ametrapelana mois de février anao mahatsiary tatsa tampoka za eo anilanareo nareo eo anilako tampoka le temana propagande ampiasainao de milaza ianao fa tena hikarakara ary azo tombony sitraka an'zany sur 225 000 manenina Madagasikara de ndana hoa tadiavo 27 millions d'habitants Madagasikara ou bien 28 millions 225 000 no mahazo an'ilay tolotra merci président ozy le mpanohana Facebook netana tany Ambatondrazaka le taty amy sasany taty amy mpanohatra ny nakany aminareo any le tsy nahazo ranodrano taty satria tsisy fanjakana taty fa tolona natao any tanindrazana de sendra mba nahita opportunité merci président fa tena mitsinjo tatsa 225 000 paysans fa mbola afaka nitsinjo lavitra an'izany ianareo raha ohatra ka nien'ny feo mivoaka malagasy hoe teny zao de mifatoa amin'ny fambolena nanana programme ary zay nge nampatanjaka amin'ny filomarikaravalmanana hoy filomarikaravalmanana
za tatsa rehefa hoe tatsa dia zanaka mpamboly sy piopy zay nge ny dikany tatsa e fa tsy hoe rehefa mpamboly de tatsa na piopy de tatsa fa ny fitambaran'ny mpamboly sy piopy tatsa zany ary miaina an'le izy ary miaina le izy fa tsy spekta ty ivelany le izy dia ho ataoko zay fikarakarana an'ireo de inona natao filomarikaravalomana voalohany indrindra satria ny aina n'le zavatra nandeha tongotra makilometra izy ange tany Ambatomanga e nandeha nianatra tany amin'ny école Vinesinsy e de inona natao nandeha nikarakarana le lalana de natsaraina le lalana mba hahafahana mamoaka vokatra de falifalo ny tatsa mandeha amin'ny goudron mahafinaritra be de inona indray le izy avy eo mbola hahafahanareo miaina kokoa mampiana-janaka de ndrasa aloha omena fitaovanareo mena fiofananareo efa tamin'ny andro filomarikaravalomana raha zay fifanana resanao e zezika resanao efa tamin'ny andro filomarikaravalomana e zezika tsara tare fa tsy hoe zezika vidina 500 ny kilao au lieu de 5000 ariary zaraina maimaimpona de naprisehana ny projet maro samihafa misy ny safy tam'zany misy ny PSDR maro be ny projet nidina tany ambanivohatra ka tian'olona hatram'izao le filomarikaravalomana satria natsiaro tena teo anilana filomarikaravalomana ny teo anilany tatsa fa tsy ny olona varina ny oeraoera sy nanao makety tsy mahalala ny sikla fambolem-bary ary nieritreritra fa Artemisiany ambolena mahamotika ny tatsa malagasy zany ary le omby le hoe ampifadiana indray moa de vao mainka tena satria hoe mpamboly sy piopika nisy olona naome anao izy omby vosotra ampanarahana menao de ny elefanta mbola ho ampidiry mako le resaka rina lazaindralavanio ndray tsika fa zao fotsiny tytsika resahana am'le izy ny zavatra resahanao io any Ramse efa nataony dada tany amin'ny 5 ambin'ny folo 7 ambin'ny folo taona lasa e fa raha tsy nisombanao tamin'ny fanonganam-panjakana le izy tsy ohatr' zao Madagasikara fa zao vao mireprendre zao tsika vo eritreritra hoe anao diga andava anentsika le zavatra natao filomarikaravalomana ny anareo trop tard tsy tratranareo tsony impossible tsy tratranareo tsony impossible ahoana ny atratraranareo an'zany rehefa tsy haiko ny afaka manontany amin'ny président le olona prisianao mamboly Artemisia ma businessman anao le société natsakanareo fary malagasy ara rehefa nytenenin'olona hoe ahoana zao tsy maloka ramo tsisy manao ohatran'zao de tezitra de lasa nitory any amin'ny Le Monde any mitonatonana de mitady onitra 15 millions de dollars angamby izay riny satria tsisy mpanao combienko ianao tonga de sesio teo am'sehatry raisam-pirenena ianao dokotera raha olona raha tsy nikorapaka rehefa nahita amin'ny protocole aminona an'le Covid-19 de tany Sénégal satria izy niasa tany Sénégal de tany fotsiny nampiarina an'le izy de nylamy izy nga izy nikoropaka ianao nahita an'le Artemisia inona le Covid organique sady ozy izy ianao hoe ty ny tena amilay de zany tena amilay indrindra satria saika zay sary aseo maneran-tany hoe tena ilay nohanina mangingina fotsiny tamin'ny atako efa ela ngeny name tokony ny atahndra tsy mamangy tsy manao dokam-barotra aro amin'ny tsimokaretina ny any fianakaviako atany mividina tsy nraraiko zay Artemisiana ho any sy ny resaka Covid organique tsy nandalo mivava amin'ny faniry menakafo zany potrako ny EDN de nohanay goavy naniry ny goavy tonga ny EDN raha ety de nipetahanaiko inana daholo beta be ny zavatra hafahana mitady fanafody eto ny dadajao ary any Ambatolampy sa any nininy mahafinaritra be betsaka ka tsy nieritreritra le Ramsevy misy remedy be dabe azo atao le izy katania raha tsy mihinana tsisy maty zany reny voaron'Andriamanitra manokany reny ka zay le tiako tenenina hoe diso be misy ilay méthode de gouvernance an'le Ramse tsy tako moa ny tena hoe le fomba ny tantanany an'le firenena diso zao izy vao matsiaro atsika tatsa satria fatana fa misy vato tokony ho alainy any aminao any mba hiverena ndray amin'ny 2024 voilà zay le izy de ozy izy eo anilanareo anareo eo anilako vao nanomboka ny 2019 de efa tsy nieritreritra nanao an'zany colisée zany ianao mba tsy investissement perte alizy
nanandany volany kanja mibary anao de mba nataonao nisy tafo de mba nataonao tsy idiran-drano be ohatran'iny de tokony nahavita zavatra tsara tare be de tokony fantatrareo ihany ko ny urgence hoe inona mainka an'le vaoaka malagasy nyvoaka atao anatin'le coup d'état nataonay potika daholo ny fahafankiho any tatsa rehetra fanafody sao mitangana be de miazakazaka makany amintsika le olona hoe présence de l'état ono le présence de l'état ny tsisy fa présence de l'état anao spectacle oeraoera nisy fa présence de l'état ampinakanina vavatsika ny telo isan'andro non présence de l'état ampiakatra ny karamatsika vo teto omaly romeline sy rafidy mpiasany tsy miakina sy mipiasa ny privé hoe fahafankihoany mihitsy mipiasa mpanjakana fomba fitemo le fahafankihoany le fahafankihoany manko le tana takatra mihitsy le izy mifarany any am'le tsy fanao zany nge le zava-misy am'izao fotoana zao hoe mampalahelo le situation am'izao fotoana zao de tsarona tampoka ortatsa de lasa mahay mandy lasa mahay mikopakopaka any amy tatsamanao lato tanana tampoka zao ary eo ihany iny ny fantana fa rehefa mialo eny tsy tadidiny satria iny mila mivatonareo tatsa izy de mba tatsa efa mibelaka ranga misy eto a tatsapambolona vanilo mbola ho ambakaina ihany mbola ohatr' zao ihany ve niainanareo amin'ny heritaona zao ary nareo savolaina tsy mahavita miainarako ny tokony izy mbola 150 tonnes ny lasa hatram'izay misy ny 2-3 000 tonnes zao nareo 150 tonnes mbola voalasa de mba hatongava sainy mahatongava sainy fa ty Madagasikara ty ho azo tantaniny ty Madagasikara ty milay aiza ianao mahita an'izany hoe rehefa te hihinana trondro lapiaby ohatrin'iny ianao de lasa ianao mandeha mihinana mena zipo ianao lapiany dikan'izany de lasa ianao mandeha tsy lavitra akoriny ianao de mahita arina tsy voatery manafatra lapiany Israely ianao hoanina ny Frantsa fa lasa ianao maketsy ambotry manjaka lasa ianao makeny a bypass tsy makeny anosy a tsy makeny amare masay a fady zany fa makeny bypass ianao makeny ambotry manjaka ianao makeny lanery ianao makeny ambody fasiny ianao mahita an'izany marobe manodidina eto makany ambato fotsy ianao raha misy fahefana ianao de makany tasy ianao tsy mividy an'izany ianao hoe 20 euro fa manana 5 000 ariary ianao de mahazo trondro tsara manana 10 000 ariary ianao mihinana trondro tsara ara-pahasalamana indrindrandrindra ianao afaka mandeha lavitavitra mahazo carpa royal akoatra ny besisika samy hafa daholo zany teneniko zany manjany zany carpa royal zany de rehefa mandeha lavitavitra ianao de lasa koa ianao rina mba manao ohatry ny olona rehetra fa tsy voatery any Europe ianao vo inona caviar avy amin'ny esturgent eny matasoa de mba mandehandeha atodi-trondro rina efa nandehandeha tany matetika makany amin'ny ermitage de tsy lavitra eo misy azy manjarangany atodi-trondro a zany le tena hoe trandrahana fa tsy le atodi-trondro le ankarpa mbola tokony anatody manko de reny le varotatsika fa nefa izy tokony amezana-trondro reny le tsy de tsara manko fa misy koa le izy ao anatin'le saison tsy afaka manao an'izany le malagasy am'izao rina fa de ato anaty ravo manga sepina rety fotsiny sy ana madinika satria avy zao ny orana ana madinika de iny sosety de kabaro zao zay ny fanenjehana any ambanivola maintson'ny angivy ny tsinainy gasy sosety angivy ravobomanga epinara kabaro zay sisa manavitra de tsaramaso de katsaka satria avy ny orana fa tsy afaka hinana zavatra tsara sy mahafinaritra tsony le malagasy de aiza le filoham-pirenena aiza le présence de l'état tsinjoan'le tatsa le malagasy ninona 3 fois par jour zara fa mihinana indray mandeha izy sisa zao de inona mameno ny ambony rano za tsy miteny hoe rano mafana fa rano satria ny kitay lena ny charbon lafo de ve mararika izy tsy mijery tsony ny ara-dalàna hoe misy jiro anatin'le tokantrano kofo ny jirona petrolina mbola mampiasa mèche foana atramo zao
2023 mbola mampiasa de an'zany aiza le présence de l'état anao an'zany zao ve natao hoe présence de l'état le présence de l'état nge hoa tsy manao spectacle tsy hoe ambony vity tsy hoe manao atsapaka kely hoe scotera sinsisy fa le présence de l'état dia le vahoaka marary amin'ny insécurité amina resaka sécurité alimentaire satria ny resaka sécurité be da be amina resaka soin fiza tsy hoe raha tsy manam-bola tsy afaka mitsabo tena am'izao fotoana zao ohatra misy brouillard zany ratsy be fahazona ny radio misy mandefa message ato zany ka zay zavatra zay zany apetratsika mazava tsara zany hoe tsaron'le mpitondra le izy rina de inona nentina atsika ilazana lizy hoe manao propagande reto akoatran'le teny aty ambany le hoe zay eo anilanareo de inona nataony raha tsisy an'le ambato vy zany sy le projet papris sy le zika de inona zany mba natolotry le fanjakana may vida nentin'ny tany hoe am'le social ary tsika efa nyteny fa tokony isy forum na télé ngeza be na concertation ngeza be mihitsiny nandinihana an'le plan social de ny résolution teo ao anaty pejy firy 120 am'zato sa 50 am'zato iny nentina any am'bayeur rehefa aveo raha tsy manam-bola ny fanjakana malagasy raha manam-bola izy de hoe reto efa hitanay fa reto tsy hitanay de mipetraka am'izay le organigramme samy hafa zay anao le plan social de misy organisation interministérielle mandeha tsy zany de ampianatra an'zany fa inona le ataon'le fitondram-panjakana ricantonné ranona pango zany everiny fa hoe plan social de ny zezika vato amin'ny ambato vy mipapri ny zika raha tsisy andreo zany de ahoana hoa mbola zika ihany ngeny nanao an'ilay PC 23 le barazy any a député Rabekijany kokoa député Rabekijany député Bokostika mbola zikany nanao an'io le nitokana an'le Ramse tsinjo lavitro ny fanjakana teo aloha mifandimbo zany any mbola misy barazy be da be anontsinsisa mbola tsy vitanareo mikarakara an'ireny de zao nareo mahatsiaro tamiko de inona ny tsaro miaraka amin'izy riny en parallèle an'izay mame moto an'le be ny tanàna de ray sur mer nisy mera fampiantso a manko maly za zoko fanira nisany nahazo moto fa azo menao tsiny za efa nieritreritsy ividy mihitsy zay de nahita le izara moto fanjakana izy izy efa tamin'ny heritaona de tsy mivita efa mba lasa aloha kosa ny anay fa zay rehefa nitebiteby hoe tena tsy ahazo angamba zay fa ohatra ny député mpanohatra ny aty aminay kanjo zay nahazo de ahoana nataondrangah a zany zay moa lampinamana beko zavatra promotion raiko de ahoana nataonao nalaiko ny motoko ny ataoko any ny ataokoko efa fantako fa efa tsy alehany tiako zany ny olona omenareo moto raisiny olona ny motoko ny président Marc-Ravalo manana any tsy moto ny zarainy fa inona ny namirainy bisikileta hatram'izao mbola mahita an'le bisikileta mafy be le bisikileta ny cadre an'le bisikileta mbola mijoro tsara la misy any ary tena matapitrisana fasilitena mihitsy mba hahafahan'le malagasy mifamezivezy ohatra le table kit scolaire mbola betsaka any tsy mila lasantsy iny bisikileta iny ahafahany iny manao fitaterana kely asiana kely an'letry ny seza kely aorina de lasa tena afaka le filoha Marc-Ravalo manana tam'izany bisikileta ve zao nataondrareo ambonimbony le bisikileta fa mienatra de moto zao ny taxi bisikileta ndray fena ka zany hoe marque le fantrana tsy fanananasa eto Antananarivo nge zany hitanao hoe ka resaka fampandrina disa fotsiny io eritreritra propagande io hoe anilanareo io antanitsika aizany Jules tsy tany manakara Julainga misy antanitsika aizany oeraoera mikasika vidina lefsy vanily avy telo eny tany analanjorofo tany sava pla oeraoera misy fa nidina ny enjera mihitsy ary ny vokatry ny tatsa
zao moa zany a fanerendrareo kola ka de mividy any le mpandrara vokatry le adevitra vitsivitsy a misy mandefa an'izay vaovao zay manko hitako efa tena mazana mahazo an'le tatsa malagasy fa tsy hoe mitsidika keleria loatra mangory ianao ho an'ny parafaravola anao mora rankrome de mieritreritra ianao fa tena ny tatsa malagasy rehetra mahazo tombony any zavatra ataonao menao aza generalizena le izy fa zavatra kely tena tsy any am'izay tena tokony nandrasana zao nareo voataitra de ianao ny hoe anetana conflo africaine mato mandrosy Rwanda na intsinjony vahoakany zany ny tao i Kagame tao anatin'ny adiny 94 ny tosony totsy fa zao nanino ny Kagame na vita nametraka ny Rwanda amin'ny toerana misy azy io satria izy manome modely ihany ko nanome modely izy ny azony zaray mamaimpona fitaovanako zaray mamaimpona masom-bolo ny exploiteny daholo ny tany eto ianao maheno tany 100 hectara ho ny lasandray ihany 250 hectara ho ny lasandray ihany tsy gasy io fa ry vazaha io taratasy sy ry vazaha araka ny tena mahavazaha azy mahazo any 1000 hectara ho ny lasandrahanina ary ananina ary de miaritra kely mampalahelo le malagasy kely lo etiko amitsika eto dosy anam-balarondrana mampalahelo ny zavatra mahazo an'le olona any ambalarondrana any rika vilona misy an'izany de aiza le fanjakana le présence de l'état ave de fena insécurité isanandro sanandro am'izay rehetra alianao le présence de l'état ave de fian'olona tapato manenina Madagasikara le présence de l'état ave de mitsoka any ambanivohatra ny tatsa le présence de l'état ave de zara faminakanina malagasy le présence de l'état ave de somera daholo lasa manao lido korsa vitsika nakamarony tanora eto Antananarivo renivohitra de gagy anao isaky mandeha rina mahita olo mitangorongolo io e angeny alaza sisy mandeha daholo moa ny teny tsy fampiseho masoandro zanony de misy présence de l'état hony zany ity fanjakany ty ho ny tena nanao présence de l'état namono afo ny nataonareo amina inona amina emo satria nareo matahotra amina hetsika ataon'ny mpanohitra ka raha présence de l'état amina intimidation amina arrestation arbitraire amina détention arbitraire nataonareo zany ewi nataonareo zany raha zay zany nanasokajina hoe présence de l'état nanao nareo présence de l'état tamin'ny spectacle nanao nareo ao mio misy olona fa mivadika misy ny anarana raha tia fety rayanina zay ny fetsoana ianazy ao an-trano io ndray raha tia fety fa mivadika kely de tonga de raitra ndray artiste anina ndray nentina fa mivadika kely de anina ndray anao anina ndray ary spectacle miaraka amin'ny raina ndray de asina tsapaka raha tia fety atao le fety mihitsy ny anaran'iny olona iny angambany marina mafy de lasa fandaniam-bola le izy au lieu de tokony volanaovana zavatra fa de verivery fotsiny ndrina raha be mananjara le vola de manitsy an'izany tsika ka raha nova gouvernement nareo remaniement aloha sa changement de gouvernement no ataonareo azavao ny resaka au départ zany de hoe démission collective raha démission collective ao anatin'izay ny prime ministre tsay raha ohatra ka nisaorana ny gouvernement de mikambana ao anatin'ny gouvernement nisaorana fa my prime ministre eo satria ntsika miteny ny possibilité anesorana prime ministre tompoko telo na izy voalohany indrindra mametra am-pialana na faharoa hitany solombavambahoaka fa tsy mahomby any miasany tsy mahomby amin'ny asany izy ary efa nataony solombavambahoaka zany ta motion de censure nampiasainy ny article tato anatin'ity lalam-panorenany ity de nataony ny solombavambahoaka zany mazava be ngeny ato azo amin'ny anteny miara-pirenena tao izy maneho tsy fakasitrahana ny andraikitry ny gouvernement tamin'ny alalany latsabato fitsipahapitokisana article 103 zany mazava be le izy ty vao manokatra manko tika de haitsika ty rina
de na fahatelo constaten'le mpanendry azy fa misy faute grave nataon'ilay lehiben'ny gouvernemanta de esorina de zao zany raha ohatra zany ka tena hoe nisy zavatra tsara tare mihitsy ny te anaisoran'le filohan'ny republika le prime ministre de nanaiky izy amin'iny motion de censure iny de afaka tamin'iny le prime ministre de afaka nanova gouvernemanta zao ianao sady tsy afaka manala an'le prime ministre ianao tsy sa mamoaka an'le constater le faute grave kinao koa miara-petsapetsa aminy eo zaniko lasa mifatoran'le taorinan'le motion de censure ianao de le prime ministre nyteny hoe nyfolan'ny republika ihany ny afaka manala fa ngakontsy ny anteny miara-pirenena tsy afaka manala anao afaka manala ny anteny miara-pirenena de zao zany tsy fantatra na misy na tsisy ny démission n'le PM le président république tsy afaka miteny an'le constater le faute grave na fahatsona lehibe le motion de censure tonga de nitsahana nanao fanitsahana lalam-pandrenana hatram'izao mbola miodikodina any amin'ny ACDD ny solomavamboaka de tokony ho any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana antaniny hevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana fahandrondray tamin'ny voalohany aloha efa nilavina irrecevable tsy afaka manontany ny ACDD fa afaka manontany ny CENI nefa rehefa jerevanao ny article 118 119 ny constitution tsisy resaka CENI afaka antaniny ACC mihitsy ato jereva ny article 18 118 lehibe ny androm-panjakana na ny ampahefatry ny mpikambana amin'ray amin'ireo anteny mera rotota na ny ratsy mangaika ao amin'ny vondromoaka paritra hitsinjara-pahefana na ny filakevitra ambony momba fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tantalana dia afaka mandroso rijateny miendrika lalàna na fitsipika ary koa zay rehetra anton-javatra tandrify tafiditra amin'ny fahefany fitsarana avy momba lalam-pandrenana mba ho amarinina ny fanarahany amin'ny lalam-pandrenana seninga androm-panjakana ka sady tsy lehibe n'androm-panjakana tsy ampahefatry ny solombavam-bahoaka no tsy ratsy mangaika amin'ny vondromoaka paritra hitsinjara-pahefana ny tsy filakevitra ambony momba fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tantalana le CENI ny andiny fahasivy amby folo am'zato mbola miresaka ihany azony lehibe n'androm-panjakana sy ny ratsy mangaika ao amin'ny vondromoaka paritra hitsinjara-pahefana atao ny maka ny hevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mikasika amin'ny fifanarahana na tsy amin'ny lalam-pandrenana ny volavolam-panapahakevitra na ny fivoasana ny fepetra iray amin'ity lalam-pandrenana ity mbola miresaka ato tsisy resaka CENI ato pour la forme tena tsy nety iny fa raha ny tokony izy tamin'iny raha namoaka an'le projet ana-calendrier CENI de nalefa nytany ny gouvernement de ny gouvernement tamin'ny alalan'ny lehibe ny gouvernement prime ministre zay hoe lehibe ny androm-panjakana un chef d'institution ny tokony nanontany tany amin'ny ACC satria zay mivoasoratra satria zay ny voasoratra hoe ny fantanina koa tsotra azo anatanterahana fifidianana ve reto daty narosony CENI ho anay reto de raha miteny reto amin'ny fotoana io zany de mamalina ny ACC eny na tsy fotsiny fa tsy hoe recevable satria mazava lalam-pandrenana efa miteny an'izany lehibe n'androm-panjakana na azo ataony ihany zany tsy maninona raha zay mahafinaritra azy fa ity hoe ny CENI tonga de any amin'ny ACC fa tsy midikany fa ina akory no izy fa ny gouvernement mbola afaka mandinika eto ohatran'izany le zatra resantsika hoe fahefan'ny anteny miara-pirenena de zao zany anovan'le mpikambana ao anatin'ny gouvernement remaniement nataonareo sa changement de gouvernement raha ohatra io remaniement ka eo ihany prime ministre sura zany fa le mitady gouvernement d'ouverture na d'union nationale na le miketriketrika gouvernement tateteza mitany ambadika any tsy hiditra satria ny PM matsay ary manodidididina confirmer le PM hoe maintenu izy ny information azytsika devitra ty ivelany fotsiny zany hoe ny SGP teo aloha hoe colonel teo anivon'ny gendarmerie satria rehefa misy moa ny resaka primature mandehandeha foana ny anaran'izany colonel zany izao hoe vadina mpitondra teo aloha hoe prime ministre efa teo aloha hoe sisisa fa raha mifantatra de mbola ny prime ministre ihany ny prime ministre sahirana le filohan'ny republique tsy afaka manala azy fa inona no vokany aty amin'ny fiainam-bahoaka de anovan'le ministre indray taiza teto Madagasikara nisy an'izany alavay amin'ny élection ianao atao anatin'le taona efa manitsaka an'le 2023 ianao ametra-pialana amin'ny septembre zao tsika efa volana février mars avril mai juin juillet ou septembre efa embolana sisa satria septembre zany efa kotitsika hoe 9 septembre izy tokony ala tsika zao firirina 17 androany 17
efa tsy koa tokoa ny février efa tsy kotika ka mars avril mai juin juillet oa to de marsa ny saina eny de ataontsika misy gadoany septembre kely tokony aly izy de inona tsony le ferana 6 mois avita inona ataoko hoe 7 mois avita inona le 7 mois anendro ministra vaovao ianao varobe menaka mba vohatra io le ministra mahazo aina satria any am mois de janvier izy vao misy anala ka zay indrindra ka le intérimaire eo ane zany le anao intérime le président sénat zay mbola ketriketrihan'ny sasany ovaina koa mba hahafahana mametraka manambonahitra ambony resaka tsy afaka vo limité vita ny président rivo rakoto vao nge nanao intérime ny fifidianana 2018 limité nge zavatra azo ny président rivo rakoto vao natao hoe nambarany lalàny zany teo nivon'ny ACC hoe reto fa narahany président rivo rakoto vao atsaka sy anarany ny lalàna zay misy na de misy zavatra tokony taterahany any satria filohan'ny republika ihany izy fa mpisolo toerana lalam-pandrenina mame faefanazy ka fa zao palizeny le teo nivon'ny ACC izy hoe reto any azonao atao reto ny tsy azonao atao donc raha tonga eo zany mametra-pialana ny filohan'ny republika miakatra le président sénat zay mbola kajiny zareo anoloanan'le président sénat am'izao aloha tsy fantatsika de eo lasa ambassadeur sy ny sisy samy azy any iny zay fomba higarazen'ny olona iny tsisy idiratsika fa ny lalàna ny resahatsika tsy afaka manova gouvernement le filoha avy eo mpisolo toerana de inona zany mbola hanova organigramme reto ministre reto de avy eo rehefa valideny conseil des ministres ny organigramme anao nomination zay ho le nyteneniko de reto ara zao to amin'ny aménagement du territoire tsofina daholo ny directeur régional rehetrarehetra tsy maintsy mbola anany reo cyclone Freddy tsy maintsy mbola ho anendro vaovao amreto an'izay ministre ny aménagement du territoire ho avy eo na hoe maintenir reconduit le am'izao fotoana zao de le nesorona tsy maintsy mamoly voliky izy any any amin'ny maha-olombelonako esorinao izy zay indrindra fanga io de zao ametraka an'le olona rehetrarehetra reo de milozako raha ohatra ka misy départementasarahany reo zany mbola zavatra fa de mbola iova koa ny organigramme sy ny fomba fiasa sy hamolaka ny any amin'ny départementa ministérialy am'izany lany fotoana ny filohan'ny republika ihany nge teny tsy afaka iodiny tsara ministera raha tsy efa bolana aorina n'le fanovazana an'le ministra satria mbola betsaka ny zavatra amboariny eo effectivement mariny zany ka tsy maintsy mbola ho amboarina le staffko na staff politika na staff teknikako ka na an'olo izy na tsy an'olo anatrehan'ny de sahirana nefa hiasika an'le fifidiany de zao le tenentsika hoe inona ara ny eritreta tsy afaka hanao développement nge le fanjakany e tsisy nininina azo ny atao ane fa trop tard inona tsony miracle sy mazi vita ao anatin'ny enina fito valo sy volana le filohan'ny republika iala ny volana septambra raha tsy hoe anga efa misy paipaikady politika any ambadika any raha tsy hoe anga ho isika de tsy afaka manolo izy ho an'le intérim ho avy eo de ahoana zany de sanatriny zany vaky balina io varobe menaka ambany volo koa ty ambany labasa midira zay mbola tsy nihinana fa neny ty trandray ndao any amin'ny ringby misy an'zany rehefa mandeha molina mele spontané ao mivoaka amy demi-demele eo mibolina tsipy ndao de ohatran'izay le izy ao manao hoe sy glace atyndray aloha de atsipony demi atyndray mibolina de manao ohatran'izao fotsiny coulé am'izay izy tonga any amin'ny mois de janvier efa iny anao lasa anao mijery nahazo vita raha fume 4 ho ny riano sur riano efa nahatsakana trano ny riano sur riano satria zay natao hoe fanjakany eto Madagasikara de le vahoaka mivoaka indray statistika mimanitra indray le voaka malagasy kinona ny antenaina ho am'le fanjakany eo de sahirana ihany aloha zay hiditra eo sahirana raha ohatra indray aloha ka prime ministre afa mazoto indray sasany hitsofoka satria problème efa constaté le hoe tsy mahavita azy le premier ministre tsay de mba misy honnêteté ihany hoe zay ty ka nanao motion de censure an'le PM ka hoana moa no iantso gouvernement d'ouverture de io ihany le PM efa nanaovanay motion de censure ohatrany tsy normal amy tenany ihany le olona tsy hiditra izy fa raha prime ministre afa eo misy olo lafa hiditra indray eo any daholo le fandehan-drara ka efa tsy nafaka le prime ministre donc tsy possible zany nanolona an'le prime ministre
na tsy nafaka le filohan'ny repoblika tsy possible ny anolona n'le prime ministre possibilité hafa hoa raha le prime ministre mihitsy ny mametra-pialana ohatrany David Malpassy fa nifatorangely le filohan'ny repoblika filohan'ny repoblika ny afaka manala ao ny prime ministre tsai Christien de le filohan'ny repoblika hatram'izao tsy afaka manapa-kevitra ny zavatra azo atao rehefa akaiky ohatran'izao fifidianana tompoko mameno mibanga ao anatin'ny gouvernemanta intérim ny emae hiatrika fivirina sommet-ny Union africaine 18-19 any Addis Abeba any foiben'ny Union africaine inona natao mba tsy ministra mpisolo-toerana nantongany ndao a manendry ministra ny raharaham-bahiny vaovao fa hatram'izao mbola mpisolo-toerana aloha hatramin'ny androany aloko na azo asa vaovao ministre ny transport eo anivon'ny asekina daoara mpisafidy izy inona ny tianao tompoko any amin'ny asekina sa mbola hotazomao ny andraiky ma ministra anao de ozy izy mitena efa safidiko ny asekina eny ary soloana indray ministre ny transport zay zavatra azo eritreretiny zany rehefa tsy nanao tamin'le motion de censure nareo fa zao nareo anao ary le izy koa rina de zao raha mba mifanitsinitsy le izy tamin'ny motion de censure ane nandeha iny 7 décembre de azo lazaina fa mbola atao anatin'lay loi de finance satria session budgétaire de mba nylamy mateo daholo ny fandehan-javatra de tonga namboarina le gouvernemanta de niantona kely aloha le resaka loi de finance hoe ndasy aloha nareo fa misy zavatra lama kely mifanaraka am'izay bon tsisy tiany ty tonga de manaraka ny teti-boly iny le ministre ity zany aty mois de février anao hiditra mois de mars mbola sy tetena afaka miasa izy raha ohatra ka misy saratsarahanao ko tsy maintsy jerevanaoko loi de finance rectificative ane mandamina zany any am mois de mai inona ho any asa vity eo tsony zany mifatao zany mikitika mameno mibanga na zay efa manana andraikitra hafa am'le mpikamina gouvernemanta dia akisaka na raha misy ministra ao antanina alohan'ny nikitiana azy izy aminareo no candidat filohan'ny repoblika de sorina satria de miteny za tompoko ozy le anankiray de ozy ndraindray za koa tompoko ohatra natao Macron de miala izy tao anatin'ny fitondrany izy ty tompoko lahery zora zafy-maly tena iny tena amina resaka éthique politique le Ramsey tena ngeza be goavana zavatra napetraky ny lidera fanilo tompoko lahery zora zafy-maly eo tena mametra-pialana tsy zay koa aloha le éthique politique tsy mitovy amin'ny zavatra nieritreretiny ho beazina ny fomba fanaovana politika sy ny antokony le zavatra misy tam'izany ary mieritreritra izy fa ho candidat zay nge le éthique politique de zao mikisaka moramora izy azo atao zany efa namme modely teo amin'ny tantarana isy an'izany ohatra zao ny filohan'ny antoka mm efa niala lavitra melony fotoana izy efa hitany ty akoatrany tsy fahombiazany ty mety mieritreritra izy za koa candidat donc zany honnêteté zany intellectuel ihany ko zany sady politique sady éthique hoe mba tsy ampifangaron-javatra de hiala de raha manontany zany izy aminareo de avy le ministre vao nitendrena apenina 8 na 9 mois mety nahitahita hoe milailay izy ny teto Madagasikara de izy za koa ilatsaka tompoko enao zany hosolony ianao de misy anankiray koa efa na azo tsirony toro taona sy telo taona de za koa tompoko ilatsaka enao koa zany mikosana de asaina mametra-pialana le olona zany ny azo atao zany fomba fanao zany fa tsy hoe nde anovy anao nohony hoe antony zao nge zany de zao hoe prouve fa misy crise eto Madagasikara lay ny laviny lay fitondram-panjakana tamin'ny fifanatrehana tamin'ny PTF indrindrandrindra voniny européenne teny amin'ny lampa-panjakana iavy loha hoe tsy mila concertation na dialogue zany fa tsisy crise eto Madagasikara any an-tany misy crise ozy izy no mila an'zany fa izy amilaza aminao fa tsy efa misy crise institutionnelle zao de mahafinaritra ve fiarahamoniny gouvernemanta sy ny assemblée nationale mahafinaritra ve ny fiarahamoniny ACC sy ny assemblée nationale mahafinaritra ve ny fiarahamoniny ACDDD sy ny ACC mbola azo ny présidence atokisana ve maro anisy ato amin'ny assemblée nationale
ary rehefa antsahan-dalàna rehetrarehetra akoatra ny crise sociale misy crise multiple ozy izy député Mamirabe ndrina afahafa l izy rina dia mila miverina anao zany mila concertation nationale zao situation zao zay indrindra mantsy mila concertation zao satria tsy tafavoaka mihitsy anatina situation de crise Madagasikara ka ianao no miteny hoe raha tsisy crise eto tsy azo atao zany le dialogue na concertation donc eto le crise ary tsy maintsy miditra ianao miopy tam'izay vo mikitika gouvernement eo de efa crise zany ka impiry ary ianao hikitika foana de zao ve ianao mbola andeha amin'ny médecine mbola misy miteny manko hoe tsy maharaka ny azakazaka le filoham-pirenena le ministre sao de le filoham-pirenena mihitsiny tsy manana zavatra hitondrana an'le firenena ka tsy hitan'le ministra hoe inona ny tena tian'le filoham-pirenena atao sarotra nge ny hitenena narina hoe tena inona moa zany incompétent tena tsy capable tsy mafy tena ina misy fomba fiteny zay manko tena tiako tenena an'le izy hoe tena mianadrara mitsapatsapa zay ny tena mahadika azy teny gasy le ministra ohatrany tsy mihinao zany satria so de hoe amateur efa misy ministra taloha tamin'ny andro filomarikaravalomana anao ary misy tena technicienne tena mahay an'le asany eo fa tsy afa-manoatra tsy afa-manoatra satria misy aloko riano le riano be da be mihitsy aho eny misy ray roa izy eo telo fa misy tsy azoko tiana mihitsy koinona tsy hoe propriété privé ny sasany daholo le départementa satria hoe amy bainina io amy vazaha io andrayanina io de tsy afaka mikitika de natianao zavatra ary le ministra limité zavatra azony ataony na vola ao anatin'le anina ra lasa hone pof foa ka metsika amy mahery za sy tsodrano aloha zay hiditra ao anatin'le gouvernementa vaovao ambarinao hoe fa tsika ho an'ny vaoka tsy afaka ny ahita miracle sy magie misy non tsy afaka tsika satria io le fanjakana hatram'izay ary tsisy anjany hoe tena tonga de hoe isy fivana lehibe ho vitan'reo tsy possible atsony ny anerin'ireo olonireo de tsotra covid-19 ny cyclone adiny Ukraine sy Russie de adiny Chine sy Taiwan andreo izy ny sasany mba mahafatara rangatantara ny ady misy foana eto ambony tany Iran sy Irak ny adiny Golfe Persika ny adiny Kurde ny adiny Yougoslavie tamin'ny fotoan'andro be da be ny karazana ady teto ambony tany zay le gouverner c'est prévoir tsy maintsy misy touché kely foana fa zany kory tsy sakana ampandrosiny le firenena anankiray tsy hoe mipoka ny ady any Ukraine sy Russie de tsy afaka mamboly vanille ny olona anankiray any Malevina ny olona anankiray any Amboangy be ny olona anankiray any Atsavari be tsy possible zany de tsy afaka mivoaka ny vanille anao tsy possible zany fa ianao tsy mahay mitatana firenena tsy mipoka ny adiny Ukraine sy Russie dia tsy mahita tory ny tatsaha any Ambatondrazaka sy Marivoay sy Miandry Vazo any Mahabo de tsy afaka mamboly vary tsy marina zany fa ianao tsy mahay mikarakara ny tatsahanao zay ange le izy ka inona ary ny raina amin'ny fanjakana raha ohatra ka tsy havita le asany miregule ino moa zany régulateur manao régulation amboarina ny etra jerevy tsara atsaraina aingana tsy fa poka ny ady inona zavatra ataotsika ndao renforcer tsika satria mety misy crise ara-tsakafo ndao renforcer tsika aingana ny any ambavoatra ahoana ary zone sécurité rurale ndao amboaritsika so de isy fiatraikany bon ty ny cyclone misy cyclone folo isa-taona ny tompoko ny cyclone hatram'izay na Madagasikara misy cyclone foana fa tsy hoe république fa efatra tapany faharoa vao ny cyclone efa any rafredy any de ilaza indray anao fa rafredy ny tena fositra anao tsy mahay mametraka inona moa nananganana ny BNGRC tany ministère ny intérieur foana nge hatram'izay ny andraikitra resaka cyclone de mandeha le amin'ny alina be sady meno tantara ianao meno an'le radio ny filasana indray iny vaovao cyclone avy le fiole de efa mitsofoka ny avery amin'ny ampandrinomby
de manome statistika koa ny tramoboribory ministeran'ny atany de sady meno tantara ianao mena le kayamba efa nisy foana le cyclone de lovaina misy andaona ka anaovana BNGRC tya de misy famatsim-bola de misy vola tonga de makany am BNGRC avy atrany de le cyclone ndray mahazotsiny efa le fanjakana tsy mianticipe tsy mahay mampiasa an'le zavatra tokony ampiasainy zany ny zava-misy eto Madagasikara de inona ny resahanao mihoatra an'izany de resahanao nefa le Covid-19 alors que misy 600 700 800 millions de dollars antotona teto Madagasikara vola fanampiana tamin'ny cyclone rinarabe non tamin'ny Covid-19 isika nge nahazo 1 milliard de dollars latsaka kely ary tsy vitan'izay isika nahita fanefitra eran-tany ary ngakany zao tontolo zao Artemisia de ahoana de mbola mahazotsiny any le Covid-19 zay zany le tenenitsika hoe nefa tsy mahita tenenina tsony le fanjakana sepitra izy manao hodikodin'ny avisy havanana sisa tsy hitantsony lalanombany iroso maty ray be emitra maty reny be de mananao fahatany no fiteny fa tsy faritany de zao hitatsika sady midona amin'ny poto midona ny rindrina milomano anaty tsikafina zay zany ny ainan'ilay fitondram-panjakana am'izao fotoana zao rinarabe mananjara iny ara-mito ihany ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Mada efa tazanao ambadibadika eo ry Nambina Christian Tabera maromaro izy neo de mbola hiakatsehatra eto de manomakomana ndreo namana mpisehatra reo zany fanira zavy manatany dia arakarak'izay ny fandarantsika fa mitoy ihany aloha zany ny fanadihadiana mandra-pititra ireo mpisehatra raha ohatra zany ka aravitsika indray mandeha fotsiny ny zavatra misy am'izao fotoana zao dia sahirana le fitondrana marina fa hoe misy ny fisehoany etsere hoe ny lasa name masom-bolo tary lasa nanao an'izao tary sinsisa am'y resaka hoe communication zany jereo tsara le communication zany ataon'ny ampitondra fa resaka filazana hoe tena miasa tena ho tanterahana vina fa ny atao hoe réalité de tsy mifanaraka am'izay ny tena zavatra misy iainan'le olona de rehefa jerenao zany le izy de sociologue indray no ny teneny ity sociologue zany mpandinika ny fiarahamonina de mahita tena endry ny malagasy manoloana n'izao toe-javatra miseho izao ary zay kosa aloha tena iavahantsika amin'ny atsy Afrika kosa aloha zay raha hoe ampitaina am'zany ny hoe firenena tsy de mifanalavitra satria isika mbola manana n'lay fahendrena fa eto zany zao dia miandrandra n'lay fifidianana ny malagasy fa raha ny toe-javatra iainana am'izao fotoana zao ny toe-javatra misy de mbola manosika alohany am'le fampidiniana mihitsy na dialogue etsonan'io na concertation etsonan'io na inona ny etsonan'io na inona ny etsonan'io zava-misy amin'izao fotoana zao dia manosika makany am'zany satria tsy te hanandratsy ny vahoaka malagasy tsy te hanandratsy ireo ray aman-drenika ny olana eto koa ane tsy mienteny ray aman-dreny miteny daholo zao karazana ray aman-dreny rehetrarehetra zao FFKM ny fikambanana maro samihafa sisisa fa betsaka ihany koa no miseho beloza miseho mahay ao anatin'le raharaha-pirenena satria hoe zay zao ny eto de zay zany manao ny raharaha nefa le zavatra misy tsy arakarak'izay hoe anatanteraka vina ianao zao anao miteny anatanteraka vina inona moa ny vina ho vitanao eo ianao variana manentsika ny ataon'ny mpanohatra ary ianao variana am'tsikilony ataon'ny RMDM ary ianao variana am'tsikilony ataon'ny tim ary zay no andanimpotoana zay no andanina ny lasantsy am'ireny fianakody ampiasaina reny
varina manentsika andreo hoe inona indray nataon'ireo remidemindreo inona indray nataon'ireo tiako Madagasikara reo ka inona raha ny vita vina ho tratra amin'izany le izy anie zany be de be ny fotoana lany amin'ny tsisy dikany eto amin'ity fireneny ity be de be ny fotoana lany amin'ny tsisy dikany ao eto amin'ity firenena ity varina makatsy varina makaroa ho tanterahanao vina inona ny vina ho vita eo nefa le vahoaka tezainao amin'ny alalan'ny loka tsolotsolovina amin'ny jiro tsolotsolovina amin'ny jiro vaintsety de boka ato zany mitotona le jiro mazotrano tsolotsolovina amin'izao tsolotsolovina ohatran'le teo mamasina teo amin'ny kanja mamasina zany tantaraina zany tezainao amin'izany le vahoaka malagasy ka aizano avitanao ny hoe vina sy ny inona amin'izany tezainao anatin'ny nofinofo izy mampanonofo ianao mampanantena zao tezainao anatin'ny resaka jirojiro sy ny resaka mandidy mampalaelo mihitsy anie le vahoaka tena misy vahoaka efa tena sahirana de le vahoaka efa tena sahirana efa tena mahitsy ny sakafo mody tairina kely amin'ny zavatra tonga de mandindy eo tonga de asaina mandiy vahoaka efa tena sahirana mampisaintsainy zany fa io moa zany anjarantsika olom-pirenena no misaintsaina tsara eny ary na manafanira zava-manantany andray ny mpisehatra ianao dia tonga de miditra avy tany amin'izay angatakatsika namana teknisiana zany mitarina kely ty fandariny tely fa aveo satria ny namana avy amin'ny gasileo nambinina ao de Christian Tabera ihany keo iaraka amintsika eo fa etona moa zany de mitondra fanetanana ihany ho an'ny eny talata maty eny zany amin'ny alahady raha tsy diso fitadiko zany de misy fifampiarabana tratry ny taona zany ho an'ny antokotiko Madagasikara eny talata maty de ifanotrony eny daholo zany isika ny antokotima de tongava maro am'izay fionana eny talata maty izay efa nresako teto ihany koa amin'ny faefatra amby roapolo volana febroary etsy amin'ny Magrobeorika dia fifampiarabana tratry ny taona ho ataon'ny antokotiko Madagasikara de mifanetantsika rehetrarehetra ho avy amin'izany fifampiarabana tratry ny taona izany etsy amin'ny Magrobeorika amin'ny faefatra amby roapolo volana febroary mbola isy moa fanazavana maro samihafa zay miampy ireo fanetanana zany hoentin'ireo tompona andraikitra samihafa fa de efa mandamindamina programma zany tsika satria amin'ny herin'ny androany mihitsy zany hoe fiarabana tratry ny taona ho ataon'ny antokotiko Madagasikara etsy amin'ny Magrobeorika izany de tongava zany tongava atao anatina Antananarivo renivohitra sy ny manodidina sy ny rehetrarehetra satria dia iresaka ny distrika mandritra izay fifampiarabana tratry ny taona izay zany amin'ny akabeny fa efa eto akaiky eto nambinina moa zany de pitarika an'le hoe ndraso aloha miezaka mitadidy nambinina fa zambolomenao sy papa koa union de base angamby izay raha sy diso union de base fikambanana tarian'ny nambinina izay ko dia ao anatin'ilay vovonana gasileo mpitondra teny zany gasileo zany fa azadinontsika koa fa ny gasileo dia anisan'ny taky mihitsy ny amin'ny hoe tsy mahavita ny andraiky ny reto mpitondra fanjakany reto miainga avy any amin'ny filohan'ny republika ny prime ministre de nanatitra totataраtasy maro be mihitsy teny amina androm-panjakany hoe mandraisa andraikitra ianareo de tonga hatrany amin'ny fandraisana andraikitra asa ve noho ny gasileo ve na tonga amin'ny député aloha ny hetsika fa tsy fantatsika fa eo dralahy na zava fa tonga tany amin'ny anteny meram-pirenena dralahy ny amin'ny hoe raiso ny andraikitra reo fa mpanaramaso ny asan'ny gouvernement ianareo mpanatateraka sy ny présidence ka raha misy andraikitra tandrify an'izay de mandraisa fanapahan-kevitra zao zany vao mandeha ny adevitra atao rina motion de censure hoe hanova ono hoe satria ny saotra ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement ny filohan'ny republika miaraba nambinina miaraba namana faniry miarabanao miaraba ny teknisianna ny ambadimbadikany ihany koa ary miaraba ny vahoaka malagasy tsy akanavaka manaraka amin'ity fandaharana miaramanonjy ity tonga tokoa zahay avy amin'ny vovonana gasileo mpandrindra pitarika filoha national ny union de base pour la révolution de Madagascar
de zay le révolution anay tanora izay a no entinay narafitray a atao anatin'lay vovonina gasy leo naterinay tokoa teny amin'ny HCC ny sehatra maro samihafa teto amin'ny tany sy ny firenena mba handraisana andraikitra handraisana fepetra inona moa ny voalaza atao anatin'ireo zavatra naterindreo a ampahafantarana vahoaka malagasy fa mamaly an'lay olana 90 efa ny tany sainay hoe folo ny hitanareo folo ny hitanay fandikan-dalàna anatao zao fitondrana misy izao folo amin'ny lalam-panorenana folo ao amin'ny lalam-panorenana mihitsy hoe manitsakitsaka ny lalàna velona ny mpitondra misy am'izao fotoana zao eny gasy leo aza namana faniry alatsiny efa tonga hatrany amin'ny hoe mila mametra am-pialana izao fitondrana iray manontolo zao efa ambeteninay gasy leo zany kanefa niny be marenina niny tsy ny aimy izy fa hoe ny gouvernementa no tokony no soloana ny gouvernementa no tokony ho nikitiana zay gasy leo nefany a tany am-panombohana de fa hoe ny ray manontolo mihitsy satria rehefa lohany no matsantso de fa tsy mety zay fa ahoana tokoa ny fomba fijeriny gasy leo taorinany manko nametraka taratasy de mbola niasa mangina tany tsy hay aloha na hoe paikady ny gasy leo niasa mangina tany zany de mipoka tampoka motion de censure de aveo de hoe najanona le motion de censure tateorina tampoka indray dia niseho tampoka indray am'le hoe nisaorana ny gouvernementa ahoana fijerinareo an'izao rivotra politique zao sady mamolombolona fifidianana ihany ny firenena nambinina ya zay mo fomba jerinay tena sehonay vahoaka malagasy hoe ampahitriny tsy manaiky izy avy amin'ny vovonina gasy leo nisina fifidianana aloha raha tsy misy ny fifanantonana voalohany fifanantonana efa ambety teninay de ny hoe mila mifanantondreo filoham-pirenena teo aloha efa nitontra zay sorana ny fahendrendreo filoha tafiditra anatin' zany Andriamatoa Karavalomana tsy nitady fanoherana makany am'le hoe hidina an-dalambe na anakirotana ny vahoaka malagasy isorana ny filohera Jaonary Mampianina zay tonga eto Madagasikara zany hoe misy fampiresana tokony ataondreo filoha anankitelo reo jerevana ny marimaritra iraisana afahana mandrafitra satria matonty nisy solombavambahoaka nametraka andre motion de censure eny efa nisy zavatra hitany fa tsy mandeha ao satria efa nanao karazana rappel à l'ordre fotsiny nataonay gasy leo hoe mandraisandraikitra nareo solombavambahoaka fa tsy aza mipetraka fotsiny am'lay mialokaloka ambaniny hoe miaraka amin'ny filona miaraka amin'iza na miaraka amin'iza fa misy zavatra tsy mandeha eto amin'ny firenena tsy mahavaolana ny gouvernementa zay tarihan'ny prime ministre kanefa androany dia misy indray ny kajikajy hoe tsy hainy moa ny fahamarinany fa hatramin'ny androany aloha ny tenanay mbola tsy nahita hoe vaovao fiable tsara hoe suspendu gouvernement raha zany ny zavatra misy de aza atao hoe mitsangana mangingina koa ny gouvernement hosolo azao gouvernementa misy zao fa aminay gasy leo akaro ambony latabatra aloha satria fifidianana no resahana raha tapitra ny mandat ny filoham-pirenena zay efa terely lalàna izy tokony hametraka fialana amin'ny septembre angamby izay raha tsy diso zany hoe mandra-pahatonga fametraha-pialan'ny filoha tokony mbola isy gouvernementa iraisandrehetra eto gouvernementa zay nenay gasy leo tena tazoninay zay raha moa efa tonga hatrany amin'ny hoe gouvernement de salut public ave gouvernement na inona ave hanika nitsinay hoe enina ho teteza mitary no ataotsika anarany somary mety mpanala ny tokantrano maheno anay miteny an'izay de mbola tazominay gasy leo hoe raha zay gasy leo no eritreretinareo vahoaka malagasy eritreretin'ny mpisehatra politika fa hitady seza hitady toerana de hijanony izay tsy hiditra anatiny zany gouvernement zany ary tsy maniry ny hiditra am'zany ratsy gouvernement tena hifanarana hoe hikarakara sy handrindra fifidianana ekendrehetra io manko le olana manko zany zao hoe manaky lalao maloto tsika amin'ny ataony le fanjakana am'izao fotoana zao amin'ny fifidianana fa nefa ny fifidianana de ny lalam-pandrena no miresaka azy hoe tena tokony ho tanterahana ny fifidianana nambinina de aza hoaiza am'izay ary miteny ianao hoe fionan'ny filoha aiza hoaiza le concertation satria tokony zany mandamina zavatra rehetrarehetra ary ny tokotiko Madagasikara nge zao vao niteny mihitsy hoe ataovy mihitsy aloha ny cadre de concertation efa any amin'ny seni indray ndresany am'izay raha ohatra ka vonina raha tena demokraty ny mpitondra atsona ihany koa ny communauté hoe tsy eken'ny vahoaka malagasy maronisa zay gasy leo tena masamy teny hoe maronisa no leo miaraka aminay zay tsy manaiky ny sina fifidianana tsy misy fifampiresahana zay tsy petraka ho FFKM ave sa ho mpanelanelana ave na ho communauté fa zay mahita hoe mba tsy verenina ny 24 makaty eny tena olona teto hoe namana faniry 24 makaty eny ny fifidianana 24 de nisy osika
zay zao anisan'ny nahita profo tam'izany hoe tena io a fa 80 ny vato azon'Andriamatoa mitondra am'izao fotoana 20 am'zato ny azon'Andriamatoa marika Ravalomanana de sosoana ary mbola nitazonika efa niteneninay taminay nivakijery tondranay profo tamina hainao manjery zany satria tam'izany fotoana moa tena mbola tao anatin'ny hafanampo tsara de oza hoe za manomboka eto de mijanona ho mpanohitra ary tsy anaiky nisina fifidianana feno alatra toy izany de hatramin'ny androany ambola io zany hoe lasa 20 am'zato ny vato lasa 20 am'zato ny vato azo mitondra am'izao fotoana zao azo justifie zay teneniko zay assumeko zany zavatra teneniko zany hoe zany anery vahoaka malagasy ny natonga anay natonga nambinina ho gasy leo androany natonga na mijanona sy mijoro ho mpanohitra mahatonga miantso ny communauté hoe tsy ekena nisina fifidianana raha tsy misy ny fifampiresahana ny ao anatin'le fifampiresahana concertation io de tsy resaka fizaratseza calcul io gasy leo fa mitady seza non zay tsy maka seza tsy araky ny sitrapony vahoaka malagasy fa raha araky ny sitrapony vahoaka malagasy hoe tokony ifampiresaka zay vo asina ny fifidianana de azo iroso zany ao anatin'zany de ny hoe tsy tao anatina fitondrana ary sanay gasy leo miteny an'izany amin'ny anaran'ny gasy leo hoe tsy ao anatina fitondrana ary mpitondra am'izao a napia ihany valim-pifidianana nahitana profo valim-pifidianana fa misosoka maika fa izy samy irery ve no andidy manapaka ikarakara ny fifidianana enina izy amatsy vola na izy amatsy vola rehefa ny malagasy aloha no miteny hoe aleo aloha mifampiresaka mba ialana mety ho sanatriavina isy zavatra iseho aorianany fifidianana de tsy ho tompon'antoka zahay gasy leo mialy izay fa eto kosa zay de manome antoka manome assurance amin'ny mpamatsy vola nina rehefa misy ny fifampiresana amin'ny alalan'izao tolo-kevitra nisy name concertation hoe andaotsika misy karazana vovonana talomy misy hoe mouvance de am'izao azotsika apetraka ao mouvance ny filoha nitondra teo aloha na ny mitondra am'izao rehefa ho atao ififampiresana io fa ankehitriny misy ndray mivovonana mitsangana eto misy vovonambonana mitsangana eto misy vovonambonana fa ny zavatra misy eto de nisy zavatra tsy ny fanarahana tamin'ny vahoaka malagasy de ny hoe fifidianana tsy maripototra ny anay tena tazominay zay de aminay gasy leo zany zay efa leo Léonie de Tapakalav io Léonie de Lestage io Léontia tananana Tananarivo potika aminay gasy leo zay efa nanome sosikevitra hoe zany le makaleonay efa pitsopitso zany fa ny tena makaleo de le politicianina hoe misy adin'olona anakiroa tsy maintsy alaminy eto mila fifampiresahana eto 20 sy 10 ny makatia no mitondra sy anakinana ny fifampiresahana aminay gasy leo zay zay tsy anao kajikajiny hoe anangana vovonana ary rakotona anangana vovonana rabe fa zahay de manohana ny vovonana mitovy fomba fijery aminay hoe mila miroso amina fifampiresahana mila miroso amina fifampidiniana handaminana ny fifidianana mba ialana am'izao zava-misy sy fitantanana firenena tsy mandeha am'lohany zao eny ary de mazava zay tena manosika any am'izay hoe tena tokony hidinika ifampiresaka betsaka ny zavatra resahanao anatin'izay fandaminam-pifidianana zay efa nitenentsika teto amin'ny fandaratsika hatrany foana anie zany hoe inona moa ny resahantsika de hoe ndao resao ny resaka io resaka voafonja io resaka lisy mpifidianana io resaka mahakasika indrindra ny diaspora io ny resaka karaha-pifidianana ny resaka jugement supplétif samihafa ny resaka logiciel ny vola san'ny candidat sy ny sisa leo mbonanana zany ka tsy tia zava-boribory ny gasy leo de miantso an'le hoe tena fandaminana aloha mialohan'le fifidianana zay le hoe concertation eny ary sady manao velomitsika anambinina zay io tena mbola mafisinay vamivovonina gasy leo zay tsy mila voatsiary fa zahay mahita sy nanaraka ny toedra raha-pirenena hoe teto ny nanomboka ny olana tsy maintsy ireo ihany no tsy maintsy manome ny sosikevitra tsy ratsy raha misy velany ihany koa hifandrafitra hifanometanana afana mandamina ny fifidianana madio mangarahara hoekendrehetra ka zay gasy leo de ampahitsina ampasahina no anehoana hevitra ary tazominay sy tandrovinay mandrakariva ny hoe firenenay raha manany tia ka tsy avelanay ho viravirainy zay te amiravira azy eny ary makasitraka namana faniry feno de feno ny fanazavany nambinina teo zay satria maninona tokoa moa tsy hidirany zany hoe resaka concertation zany betsaka ny zavatra tokony dinihana sy amboarina mialohan'io fifidianana io ary zany foana nytakina hatram'izay mba ho fifidianana madio ary ny sadeky de efa nametraka amin'ny protocole sadeky de efa nametraka mazava mihitsy ny hoe izao ny tokony fandaminana an'ity ary zay nge le teneny volony européenne zay mampisalasala ny vahiny io hoe inona ary ny tena tiany reto mpitondro reto atao
sao de hibriko ty fifidianany ty nefa zay nambarany lalampany reny na ary ny fahavonona atsika de apelatsika tsara fa raha misy tena vonona hiatsika fifidianana tompoko de ny mpanohitra tim zany tarian'ny filoha marikaravalomana fa apetraka mazava tsara ataovy lalo madio ny anareo zay le fifampiresahana zay ka matahotra fifampiresahana le mpitondra amin'alan'le fikeonan-to zay fomba etsonareo azy tsy mampaninona ataonareo dialogue ndray de ndaondray ary ataonareo atélé national de ndaondray efa mba name sosikevitra ndray iny mpanohatra hoe cadre radio concertation de senindray nataovy miantso fa matahotra sady matahotra anjany no matahotra fifidianana io de mbola milolalora teo saiky tsy amoka daty zao ndray mamoaka ihany aloha zany ho an'ny seny fa eny amin'ny gouvernement mbola amboarina ny baolina de tsy fantatsika amboarina hoana moa izy ty Christian Tabera fa mino fa maharabavao mahakasika an'ity ambaty be voka ny gouvernement ty tsy fantatsika mihitsy motion de censure vadika andray hoe remaniement de hoe ny saorana andray eny ny ray aman-drentsika moa ny ray aman-drenao de efa avy ministra mahafantatra tsara ny ambiance anatin'ny gouvernement sy ny fepetra raisina rehefa misy zavatra ohatran'izao a mino fa manakambara i Christian Tabera amin'ny mahatena tanoranao satria ianao no président Marikavalomanana fitenenina teny faravohatra tamin'ny fianana fifampiarabana teo tena namiafatra ho an'ny tanora ianao hoe raha ianao président pare zay efa décidé miaraba Christian mankasitraka voalohany aloha dia misaotra Zagnahary misaotra Zagnahary asika natotosan'izao a fiaonana zao ndray androany mgerazana avao koa sadignin'izay satria zay mahagasy asika isan-kerazany pira asika agny dia misaotra anao Azoko Befanira manao kompatanana ihany koa amin'ny pikirakirany baka ny vatabe maro bokitrao a amin'gne niveregnany eto amin'ny miara-manonjy eto dia tsy adigno ny miaraba ndray aman-dreny ny filoha Marikaravalomana zay filoha mpanorona ty RMDM ty zay ivondronany ny entité maro samihafa manao kompatarana ray aman-dreny tsy adigno am'zany koa ny ankohonanao zany dia manamafy ihany koa moa zany mamerina ny fiarabana ny filoha teo aloha ihany koa zay mpikambana ato amin'ny RMDM koa izy filoha R John Armampianina zay nitondra ny sosiny tsara foana dia ny apaisement eto amin'ny firenena pendant reny élection tamin'ny 2018 reny filoha endry tena nipetraka izy hoe raha izao ara ny olana bon tsy problème fa ametra-pelana aho miroso tiany zavatra rehetrarehetra fa tsy nazay ny sasany le izy namana faniry ka raha milaza anao eto hoe tsara position anao satria dadanao tao anatin'ny gouvernement foana miala mametra-pelana manao veloma sy ny tariny ny veloma tsara indrindra namana fanira de le veloma manara-dalàna tao anatin'ny député 105 reny zany zay nametraka ny motion de censure teto satria natsapany fijaliam-bahoaka izy fa reny zany aintsoaintso na hoe inspiration hoy izy nyteny vazaha mialatsiny indramo kely avy taty amin'ny Gasleo zay voalazany namako teo zany zay isorako azy ny coordinateur ny Gasleo dia monsieur Nambinina zany comme quoi mazava ny azy teo zay voalazany teo aloha teo de ny hoe nisy dingana nataony Gasleo inona moa ty tena Gasleo ty ny Gasleo de tsy magnavakavak'olo aloha na iza izy fa leo ny tsy fandripalemana leo ny fantrana leo ny vidim-pianana leo ny deleste leo maro ny raha maleo eto ka dikan'izany esako zay sy des tagny tena magnatitra to zany tena hoe magnatitra jia zany hoe oka tena mifola fa ampy zay ndry matao foloa zay rythmage zay tamin'ny laingana tao anatin'io vina fa 13 de miainga tany amin'ny initiative de l'émergence de Madagascar tsisy tafavoaka aminay ka dikan'izany azan'ny membre ny gouvernement loatra aloha zany miaccusena tsy mahavita zavatra araky ny voalazany ny Ranabavy député honorable en deuxième arrondissement isorana ny Andrimatofilo izy fa naantony aloha io fa andeha ny Addis Abeba izy sa tsy haiko moa aiza ndray ianao mandeha ny Addis Abeba ora nefa zany fivorina atrenao any Addis Abeba zany sur le plan communauté internationale sy ny géopolitique internationale de ny Isabelle Delattre miainga avy amin'ny Union européenne tsy raisiny ny diplomatie malagasy tsisy ministre raikitra ka zay ny tsy pahaizana ka izay zany ny filoham-pirenena ho arahantsika eo le mahatonga anay Gasleo hoe mitaky ny fametra-pelana izahay ka rehefa tsy mametra-pelana izy ka anaonao gouvernement tsy fatapatatra eo araky le voalazanao teo na hoe anao accord politique mitodika aminareo ACC koatra mbola mamerina ny foana Christian Tabera eto misy ray aman-dreniko anareo ao ankasitrahako tsy nareo ny tsy mahay fa tereny le intérêt amin'ny place io sara io seza io manana VX V8 ino hoe tsonjoviany le taranaka rapitso
tsonjovy le taranakarapitso rehefa manao politika ohatra ny papatabera zao mijoro Christian Tabera androany monina hitsy nataony tsy manandraha sahirany mitovy amin'olo fa mijoro androany tiako tenena de zao ho anareo membre-ny ACC azalaim-panahy anaonao akorokoro politika any tsy misy concertation nationale namana faniry satria ny filomarika Ravalomanana zay derako azy efa visionnaire izy tena efa nahita vision zay ninona problème eto na ifanetitetika eto atsika sy maintsy miafara amin'ny latabatra boribory satria araky ny voalazany zay niteneninao teo ihany hoe raha misy tanora ato aizanao Christian Tabera teneno le tenenina de zany teny hoe monsieur le président mbola miverina amin'ny kabaro ihany azy zany hoe rehefa ianao décidé zay pare rehefa ianao pare zay décidé zay tanora satria ny tanora no avin'ny firenena ka nytiako tenenina amizay a kopatanana Andriamatoa satria miafara am'le nitenenao tam 2021 ngamba raha tsy ditso a tany Tomasina ny daty tsy de tadidiko loatra fa mamaraparana ny taona ihany koa ny daty tamin'iny a hoe sy maintsy mila fifampiresana izy mialohan'ny fifidianana zao ka mitodika amin'ny Andriamatoa direct zany eto sy ny pombazy le fanina be reny le compte faika sy ny tariny tsisy fifidianana zao tao eto raha tsy te hitsoky nareo i Andriamatoa manana ny statut manokana ny filohandrony Irena Rajoelina finareo ny tarekeo io le hoe rehefa tonga ny cyclone averiko foana ty teniko ty de mandeha le rano be de misy fasika sy misy tavajanoneo reny zany le mpitaterakena reny ka hoy zao hoe oky tsika mpitaterakena tsisy miara-lasa eto izy ny mipetraka ty de izy navita zavatrato izy zao ny teniko a tsy misy mpanao politika ka voatendry amin'ny place zay misy azy ka anana tombontsoa miatso ny tokony tombontsoany ao amin'ny avantage voafaritry ny galanao ka vita trano misy folo dimy firy tsy mialina an'izay vitanareo fa zao mijaly le vahoaka mila mitodika any amin'le vahoaka eny magasy leo anay zany mijoro zahay tanora gasy leo androany zay niainga tao amin'ny fikolokololo sy ny fitezany ny filoha Ravalomanana miaraka amin'ny filozofiny zay nananany atadidio fa jeune RMDM no miteny eto niteraka an'io gasy leo azonao tadidio fa niteraka an'le vondrona panorama mbola niainga tao amin'ny RMDM ihany koa izany président zany RMDM zany ny filomarika Ravalomanana daholo zany ka nitiako tenenina nizaniza fa noerana eto satria raha io 2011 tiré 0 firme le izy any fa mialatsiny ohatrany tsy tadidiko le aniny le loi de l'opposition tiako tenenina le tamy voalohany de milaza mihitsy hoe vondrona de milaza mihitsy zany hoe ary zao koa feziko am'le débat teny avilo izy le hoe andeha any avilo entre izy raha mianaka hoe za de manaiko izy ny filoha Rajoelina tamy deuxième tour fa ny filoha Ravalomanana raha resiko ary tsy maintsy ho resiko hitanao teo sady izy de fa mametraka an'le dictaturany azonao kanefa nadiny ametraka an'izany izy tsisy elany elam-bato lavitra ny teo hoe dikan'izany nananao doublon tsy mipasy fa valandrindrako izay sud-est an'izay olo avy farifangana amy teny valandrindraky zany tena zany teny originaire agny valandrindraky adikako amy teny malagasy officiel eto fa lombolombony zay zany amy ty efa nampidiriny zaleo le 3 millions 5 fa mbola tsy ampy 10 millions nisy amy fidy ao ny fampiny 13 millions 5 ange tsy mbola amy compte any amy taux de participation zany hoe ny taony fandraisana anjara raha feno zany io azavaiko tsara ny vahoaka malagasy ty raha feno zany le 13 millions 5 fa anao mikimaky ny fitondram-panjakana ao anatin'ny 2 mois le ranona zany io any amin'ny CNI hoe manatolonareo de anao film ao zay tsy midika araky ny voalazany ny filohan'ny HDDID sorako anao président le roble raha vo 25% ozy ny taux de participation aleo raha vala io fividianao satria sisy dikany ny crédibilité ny olona lany eo sy mipasy fa raha ampiasa quadruplon sy ny triplon tsisy fakahitana eto jerevy any le lalany itsoahana fa todika ao amin'ny tafika indray eto mazava ny afatsy ny filoha Ravalomanana zay mandika vilana ny sasany hoe midirana anatin'ny kazerne nareo ny tianytenenina de zao ho any tanindrazany nareo zay indrindra efa filoha amboninahitsy nareo teo izy mahay mitantana anareo izy ho any tanindrazany nareo tsy manambanimbany akory ny reny teniny reny fa aza midimiditra zay foana ny teniko na même amin'ny ACC ny membre ny ACC aza midimiditra amin'ny fiaina politika aloha nareo zany satria technicien nareo apetraka ampanara-dalàna zay zavatra ho ataony ny mpanao politika lasa manaraka baiko bontolo fotsiny raha mba baiko manaraka an'le anina mako le ara-dalàna de tsy maninona fa bontolo zao ny tena mampatahotra ana zoko be faniry raha ohatra ka misy jurisprudence zany eo inona moa ma jurisprudence anazy raha nitaky
tany amin'ny niangavy tam'le hoe motion de censure ny HDDI2 zay nanontany hevy ny ACC izy satria miaraka amin'ny signature solom-bavam-bahoaka zareo zao de midinganiny izy tsy nilaza hoe tsy marina io izy tsy nilaza hoe tsy mitombony io fa nidinganiny tamin'ny article 119 ny lalam-pandrenana zay milaza hoe nareo de organisme rattaché ka noho izany a tsy mafeno an'le fepetra hoe filohan'ny androm-panjakana ka notany direct an'le anay nareo noho izany tsy azo raisina fa izy tsy miteny hoe tsy mitombona fa tsy azo raisina fotsiny fa marina io zany dikany zany raha nanontany ray io vo hitatsika voandroany io ny CNI hoe io ny daty tonga de any amin'ny ACC zay diso zay procédure zay eo le anaovako hoe misy jurisprudence zany io azonao satria ny CNI ange tsy institution fa organisme rattaché zay feheziny ministère ny intérieur ary tsy vaondrom-bahoaka paritra zay le izy zay ka eo mihitsy manko le mamasaka an'ity balitsika androany ty ka hoy zao hoe diso olona avy amy any koa ray aman-dreniko ajaiko misy ray aman-dreniko anaky telo ao tsy tononoko anareto fa ny ray aman-dreny itambarana de ny président CNI tsisy falegnako anazy eto fa za fotsiny milaza hoe tsy ara-dalàna io zavatra io raha ny CNI zany araky ny voalazako teo tatra am'izay nametraka ho balizy na ho ataotsika balizy de fa tsisy izy zany efa tsy tsara zao ny tandemy maseny ACC nefa reo ny akina n'le fifidiana io manko mampatahotra tsika io zany hoe tsy matahotra tsika na manafany esory ny tahotra izy filomary karavalomana am'le kilalao maloto no avela ozy aleo kilalao maloto la manafaniry fa mijory ny tanora mijory ny vahoaka malagasy miaraka amin'ny filomary karavalmanana amin'ny hoe mametraka an'le hoe apetraka le concertation nationale idirantsika amin'ny fifidianana transparent crédible andrasany partout suisse io ne vondrony européenne ne tsy adale efa recommandation 27 points na 21 points zay raha tsy diso ao zay nivolina tany amin'ny votel le invitation CNI sy ny tariny nanatrika an'izany ny tenanay zao na manafaniry fa zao question de zao ahoany vola io ahoany vola io 45 milliards d'ariary io rehefa tsy ahita vola de raha tsika nahita teto zany fa tsy Christian Tabera hoe miteny eto no anina zany hoe rehefa tsy ampy io de tsy mifelatananay na mifelatongotra no ataonay arosa ny fifidianana fa de tsy afaka iorganiser ny fifidianana izahay après aty ndraiky namokany io daty io anticipation zany hoe isorana aloha CNI fa mba manana le ambokely izy zany le hoe aiza ny daty aiza ninone de mody avoakany io aloha io zany le hoe échec maty ohatrany lalao an'le ainao ihany le izy ka za zany milaza fotsiny aza odikodina ty zavatra tya ho anareo mpitondra fanjakana sy ny pombazy manomboka any amin'ny filohan'ny republika fa raha tena siry nareo rangaka hoe anina ka raha nanadalana fa tany amin'ny mois de septembre de navoakanareo daty io ohatrany nitakinareo élection raha voniny reo olonareo dikany tsy vonina any am'zany nareo fa menatsy nareo hoe andao ty zavatra ty atao concertation nationale décrété fa ndrimo atofilo fa andeha Addis Abeba anao androany tsy haiko io afiry ny lera dikany Christian Tabera misadressé aminao zandrinao magnajanao filohan'ny republika anay i raha manana anao jamais ny gasy leo na avy aty amin'ny fanoerana ny RMDM sy ny tariny tsy nagnajanao zany fa ianao no tsy mba mihaino mampalahelo eto de ianao ndray manohatra le voalazanay mpanohatra ny mpitondra manohatra amin'ny mpanohatra fa tsy manao miasa zay nomeny ny lalam-pandrenana azy rehefa lany eo amin'ny fitondrana izy dikany ny ana misy jurisprudence io satria maninona moa zany sa manala baraka ny ray aman-dreny Lenoble zany miaraka am'ireo solom-bavam-bahoaka 9 be reo zay mpikambana ao amin'ny lera eto de manao kompatanana koa amin'ny mpikambana ny lera même na ny film sy reo vondrokery rehetra zay mitovy ny tanjona atsika de hoe fifidianana madio mangarahara andraisan'ny rehetra anjara ary oeken'ny rehetra ny valiny fa raha zao lavitra ny afo ny kitay rehefa nira lavitra ny afo ny kitay raha zao fombafomba ataon'ny mpitondra zao zany dikany aminazy zany manontany eto nareo mpomba ny fitondrana ve mahatantin'ny 2009 raha ampiarina aminareo le izy tonga de lera ndray fampitsotsetso dinareo manobikoboka ny président o aza misokatra zay tsy mitady seza oa fa ny seza rano tonga ho azy fa ataovy tsara sy madio sy mahitsy ny politika anao tonga le seza za iny no safidany io rehefa avy eo ka dikany ho aty amin'ny fanoerana ny rivotra am'izao fotoana zao ary aty ny fanoerana ny rivotra rehefa mandeha le rivotra makaty à droite ke anao manohitra an'iny à droit gauche na manafaniry coulé dans l'eau anao dikany monsieur le président
tadidio na de filohan'ny fanoarana zay ankafoziko filora valimanana nisy ampona petra ny teto tam 2008 hoe ndanonareo banque mondiale sy FMI miala aminay eto fa mampahatra anay tsy zay le izy inona nitranga filora Joel tam 2009 ka zao ny atody koa tsy miady ambato monsieur le président tadidio ny tantara nisy teto tam 2001 2002 inona zava-nisy tamin'ny éclipse tamin'ny amiral dideratsiraka entre ny américain mampasy a fotsiny fa re olona reo matonga angataka audience any aminao fa tsy nanao communication verbale na note na inona na ny angatany amin'ny ministère ny affaires étrangères zay tsy mbola misy olona moa ohatra am'izao fa intérimaire zany vavahadiny fifandraisana iraisam-pirenena ve diplomatie malagasy de izany nataonao azy za tsy manamaivana an'le ministre ny défense avy any ampoina ka zay zavatra zay tiako tenenina eto tsy ho vita ty tantara ty na manafanira fa ndia de tsotra manafatra amin'ny filohan'ny république fa ndia Addis Abeba anao androany aza manao contradire na contradictoire amin'ny zavatra fanapaha-kevitra efa nanome opportunité de chance anao nisy olombavambahoaka 5 mianada mianaka teo miaraka amin'ny filohan'ny assemblée nationale 10 azafady diso fa zao tsy nararoto inona ndray zany nandravanao ny gouvernement teo fa za Christian Tabera gaza ravaly io tonga de natera amin'io de raha alefa sy le fividiarana am'tina tongavana fa hitako ao zany premier tour de vitanao zany fa tsisy tany tsisy ifakaitany eto za moa zany monsieur le président de misahana amin'iny mosy varika makany jusqu'à Fort Dauphin jusqu'à Bovimbe satria misy fanambadiako igny de ifakaitany atsika dikany fa endrena voalohany aza milatsaka aloha ianao conseil nenay gasy leo satria leo anao aby na io olo tsenanao taiza moa izy omaly mora rankro misy fizarana tany misy mony tany mora rankro ny mony monsieur le président sy misy raisiny fa sahirana izy moto koa raisina moto raisina satria sahirana izy mandra-parahovina anao avita izara moto amy commune efa ho 2 latsaka gn'aminay aria Manakilolo zao misy olo avy Farafangana eto ndre da sy miseho caméra izy mahalalan'zany Manakilolo zany amy district ny Farafangana agny ame commune ny Ambalavato Nord mahazo moto avy agny eto koa da miala siny fa 30 secondes ba iresaka district ny Pira koa zany hoe Christian Tabera bevava nefa de tsy mahasanay Farafangana amy région Asimosignana manao kopatanana amsika ray aman-dreny olo be olo maventy ao daholo sisagnavagny lonaky mpazaka ka io sy fandripalemagna amsika o da vokatry fahasahiragnany sy fidinao sika ny mandeha mamarotranaky na mandeha mamono olo na mandeha manafika olo na mandeha magnino hoalamigny sika zany fa hoavy sy hoelagna gasy leo agnano fivoriam-be iresagna an'io resaky sy fandripalemagna io ekapokine vary aminay agny nefa agny am'zany lavaraty zany fantatry président ve fa misy lavaraty agnatin'io misy commune zany lavaraty zany agnatin'io région Farafangana io agnatin'ny district ny Befotakagny zany efa mandravany sira sy ny tariny 10 serivo kapoky 10 serivo ariary moa zany tsy le varina farany fa vary zany tsisy vary tamananjary tato zay ioaka tapitananao natsangana aminao hoe gony raiky nalaigny caméra iwanao ala tagnatin'ny Facebook igny lazao fa lainga ndray kaiky mosorona ndray le gony raiky de natao raha atao le izy tamizinga mitreo gn'olo samorogn'olo mamarotranaky fa zao kosa tokony mba iaiky an'le zava-misy kosa aloha le fitondram-panjakana hoe tena io marina io tsy fiakezanareo zava-misy zao ny elika babona mody rariny amaranako anazy fa rehefa ianao zany no mba miaiky hoe tena misy zavatra tsy mety teto efa nanomboka niaiky any izy tamile kabary nomaly misy ny vita izy fa misy ny tsy vita be da be fa zao tsisy olona naiky an'le fatoizany mandanao eo zay tsy managanady aminao fa raha tianao ny filaminana zay mangataka concertation monsieur le président tsy fatahoragna anao sy le firongonao zay sisy dikany reo tsy mahazaka sakoriko reo avako manokany honorable Paul Bera Roche avako manokany iny fa zao ny ambadiky zay nitsokanao daholo reo tiako tenena de zao hoe bon fehezina amy bangy tokana na manafanira verina amy fisaorana miara-manonja MBS sika ary mametraka fisaorana ihany koa ao amin'ny mpikirakira ny vata marobokitrao sy ny namana zay andimby eto zokola zakabe zay mbola sy teneniko anarana fa atao surprise anisan'ny mpamakafaka ihany koa mpandalina ny eo amy sehatry ny raharam-pirenena eto antoerana ny eo amin'ny géopolitique sur les communautés internationales ka dia mankasitraka moa zany fa Christian Tabera sy reo membre ny gasy leo rehetra de tsy miala amin'ny filoha marika ravalimanana fa sao de misy ndray any
amaranako azy efa ary zay no miainga atao amy GNRMDM tsika manaja olobe tsika manaja ny etika tsika dikan'izany a dia manao kompatanana amy ray aman-dreny a courage anao fa ny concertation zay nitakinao efa io ny raha mifanatona malaky nareo amy raha lafa efa fantatry fa misy visikisikinareo agny ataterahantsika io raha ho atao bout de force ilaina midina andalambe tsika pour tamy 91 anataterahantsika anio de mivoaka le accord de panorama makasitraka tomboky la makasitraka tomboky eny ary zany no tanora rehefa miteny de akasitrana misaotrany Christian Tabetsika le izy ngeoa mampieritreritra ary la efa duo mandeha am'izao fotoana zao le duo CENI ACC io a efa mahatonga atsika tonga saina am'izao fotoana zao fa maninona moa ny ACDD manontany fa tsy azo raisina fa maninona ny CENI no manontany azo raisina misy zavatra maro be zany efa mampatonga fametraha-panontaniana fa efa eto akaiketo aloha hiady am'izao fotoana zao miaraba eta iady efa miarabanao fanery de makasitraka amy fanasana ny vaovao aloha zany de hoe zany koa no vaovao andrasantsika maro am'izao fotoana zao hoe hovaina ny gouvernement anamboamboatra andamindamina sy zay ny vaovao mahoraka am'izao fotoana zao sy le hoe daty izay ny ekenin'ny ACC any mahatonga ny namantsika rehetrarehetra reo nge ohatra ny entitrentitra daholo milazo eo de tsotra kely satria fantatsika tsara fa hatram'izao de miaiky ny rehetrarehetra fa tena sahirana ny firenena ary tena potika ny trangandravatra misy akehitriny de famehezana ny zava-misy rehetrarehetra de anisan'izany ny famehezana ny filazany ireo député zany rehefa niasan'ny mpanohitra nandritra ny taona 2024 nakaty de nametraka fanoherana mazava ny tsy fandehanany raharaha nisy teto amy firenena ny zavatra nankatahana tam'izany de anisan'ny ngezabe indrindra de ny tokony irona ny fanjakana any amy fanaovana ny asa sosialy efa nitenenina foana zany tam'izany nytenenina tam'izany ny asa sosialy ny tokony hoatrehana satria tsy mety ity resaka tsisy ny lara-pamena ho an'ny vahoaka ity ireo fototrafitrasa zay hita fa tsy ahitany ny vahoaka tombotsy mivantana de efa nankatahany zany de ankehitriny ny fanjakana zany a miverina amin'ny teny ny mpanohitra manao récapitulation ny fiainan'ny mpanohitra hatram'izay hoe andeha hanao an'le asa sosialy fanjavany tranga rehetrarehetra de efa nameny zavatra rehetrarehetra misy ireo député 5% nanao ny fanalana ny prime ministre zay nylasa fa tena tsy lasa tsony ny prime ministre de vokatry ny asan'ny mpanohitra ane ny fampahafantarana an'izany hoe tsy lasa io tsy lasa io tsy lasa io de ohatra zany tsisy hafa rehefa ty orina lay filoam-pirenena vao tena mahatsapy hoe ay ty politika apetrako ty politika manimba ny firenena milaza mazava mihitsy izy za mpanao politika namotika ny firenena tsapany zany de izany zavatra rehetrarehetra zany ankehitriny no mahatonga an'ireo namana mivantravatra miteny ohatrany hoe voanareo hoe isy fiovana ny gouvernementa de ohatra miteny daolo le mpanohatra de lasa lazaina fa hoe mitady sezy reo fa reo fa karapaka gauche à droite fa izy misy fitenenana mihitsiny hoe matahotra ny anevim-belona izy de zay no anongotsongony maty ary tsy te hanandratsitsony tsy te hiverenany zao i gouvernementa tsy mamokatra zay itsony zay zavatra zay zany ny tena tsy tia ny hiverina mihitsiny fa ninonina apetraka eo a zany tsy maninona fa ny fipetrahana gouvernementa mety mbola amotika ny firenena anoy an'lay fampitehan'ny firenena zay voalazan'ny filoha fa nanimba ny firenena izay zavatra zay no tsy mety ary eo no anisan'ny mampitahotra ny olona satria ny filoam-pirenena atsika ty rehefa miteny de efa bolany eo ny azy no fianarana asany zay ministra ho tendreny ka raha vao anendry ministra vaovao izy hanahirana ny olona ny eritreritra an'izany hoe ity efa akaiky ny fotoana anatin'ny tany tsy milamina ny fifidianana teny ilaina fandaminana anefa ametraka ministra vo hianatra efa-bolana ndray izy satria izy tsy de mahita olona loatra fa zay ny filazany azy hoe efa-bolana mianatra raha de izany no mahatonga ny olona mitavatava hoe tandremo am'le fanovanan'le gouvernementa fa tokony efa misy fipetra manokana raisinao amin'ny fananganana n'ity gouvernementa farany ty satria ny olona nge tsy any amin'ny resaka hoe hitondra n'lay firenena hiaraka aminao no mamaiky azy fa ny isin'ny fitondrana milamina mirindra tsy mitanila ary azo ny rehetrarehetra iainany zay ny tediavin'ny olona ka nisaniza olona hopetraka ao rehefa mandeha am'izay mety satria
telopolo eny nge ny olona lasa ministra fa tsy ohatran'izany donc tsy any am'izany mihitsy ny eritreritra hoe andeha anao an'izao zavatra rehetrarehetra ao anakorotana anao fa mangataka anao mampatsiahanao a ny olana rehetrarehetra misy ny zavatra rehetrarehetra efa tsy nekena ary ny zavatra rehetrarehetra tsy mety mba tsy hiverenana zay intsony eo am'le fanendrena n'le gouvernementa vaovao mba tsy anisan'izany efa fantatro ny teny 105 député tsy laso io prime ministre io tsy laso io ary ny tena olana de fomba fiasa ara-politika eo amin'ny filoham-pirenena sy io prime ministre io ka raha mbola io no averinao eo de manohy ny efa manimba ihany ianao fa tena mila fanovana daolodolo ny rehetrarehetra amin'ny oana io fa akoatran'izay de tokony gouvernementa tena afaka hiatrika ny fanomanana marina ny fifidianana rehetrarehetra ary anisan'izany ny fisininy fifampiresahana eo amin'ny rehetrarehetra na mpanohitra na tsy mpanohitra mba hifampiresaka handaminana ny tena hoe isiny ny fifidianana marina madio mangarahara azo ny rehetra ekena no tao eto amin'ny tany sy ny fanjakana izay zavatra zay mila zavatra alamina tsara eo moa zany manome daty ny CENI nalefa tany amin'ny ACC fantatra fa tonga de hoe nekenin'ny CENI ACC iny satria maninona ny zavatra rehetrarehetra rehefa tsy ara-dalàna de eken'ny ACC rehefa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana misy tsy fara-dalàna eken'ny ACC tonga de fantatra hoe ekeny fa raha ohatra hoe zavatra mety iny tsy nekena iny fa zay le zavatra manahirana amin'ny ACC io ny zavatra rehetrarehetrarehetrarehetra neken'ny ACC zavatra tsy mety ary io hita fa tsy ara-dalàna mihitsy tsisy nangataka tamin'ny ACC teo hoe ahenao 10 andro no mandamy président tsisy mangataka anao an'izany fa hoe arao ataovy ny ara-dalàna tompoko ry CENI ataovy ny ara-dalàna ry ACC ataovy ny ara-dalàna aza misy an'izany hoe ankalana 10 andro ny mandamy président tsy mila an'izany fataro tsara fa raha manambahiny ianao ka mandro vary eo ampovoan-tokotany rehefa mandro vary ianao ka avy ny orana de tsy maninona mihitsy tsy azo atao mandro vary avy eo a-tokotany amin'ny andro avy orana ny vary tsy maintsy andrahonao fa ianao ny maka ny fepetra rehetra ahafahan'le vary andrahona eo ampovoan-tokotany na avy ary ny orana azonao tafona tsara le izy betsaka ny mesure azo raisinao noho izany ny fifidianana betsaka ny mesure azo raisinao fa ny lalàna ny tokony ho arahanao ny tokony ho izy ny lalàna ihany ka zay ny analizany noho izany ataovy amin'ny ara-dalàna zay tsy fanaraka aminareo mihitsy amina zavatra tsy ara-dalàna ohatrany fa izy mihitsy zay ke tsy miteny aminareo ayanao 10 andro ny mandany filohan'ny repoblika niteneninay aminareo rehefa nytena izy fa nanimba n'ity fireneny ity de tokony atsapatena izy hiala fa tsy hanohy ny fanomana n'ity fireneny izy zay fotsiny fa zay tsy miteny ianao mandany efa iny efa mandany iny fa izy efa mahatsapatena fa nanimba firenena ny tokony hiala fotsiny de zay de vita rehefa ohatra ndray izy mbola mitetiky ny anohy zao de tokony asorana lay prime ministre zay efa tsy atokisany nandrosolom-bavambahoaka rehefa tsy matoky azy de apetra n'le tena gouvernementa no tokony afana miatrika an'izao fahasairanam-bahoaka zao ary eto de mampatsiahy kely amin'ny olona rehefa mamandroandro an'le varitsinjo iny zany na le vary mora somary atao bebe carry le izy atao bebe carry le izy zay ny anton'le zay le démonstration natao iny faniry fa tsy azotsika ohatrany tsy de milamina olo le vary tsy de milamina olo le vary de le carry zany mamofona sy manome an'le fofonanina loatra de alina fa atao bebe carry le izy tokony fantatry ny olona tsara tsetsatretsatsyaritra mihitsy fa nandato anatin'ny saiko de tena voatery tsy maintsy nyteneniko faniri enare tsika moa zany da miezaka foana mba hoe mandray anjara fitenenana zany ny tanorantsika koa mbola anatin'ny tena le fitiava-tanindrazana mihitsy mibandy kely ny gasy leo zany tena arisoranandro zareo mihitsy nzay satria le fitiava-tanindrazana anatin'le tsy manaiky fampitena tsy manaiky mihitsy ny mbola noizana n'le fampitehana zao satria tena efa simba le firenena de tena mametraka ho zava-dehibe mihitsy le mahasary piaro am'le firenena le concertation io concertation tena mbola diliritsika foana io ny concertation ahafahana mandamy mazavatra be da be manodidina fifidianana fa io magaga atsika mihitsy ny hoe zavatra madio eny tadiavina am'le concertation ary tsy mitady teteza mita am'zareo tsika ary tsy mitady ara-mitantanandrareo efa nambary zany ary miporofony tantara fa tsy mitady an'zany tsy mila korota fa zao io fifidianana io alaminy io de le fanjakana indray ry da matahotra
le fahefana eo an-tana ny anao an'izany sy ampiantso an'izany fa izy matahotra, le fahefana andamina eo an-tanany fa izy matahotra. Eny hatramin'le fahefana hiatrika fifidianana izy nge matahotra, izy nge miteny fotsiny efa mampiteanao fampelezan-kevitra fa matahotra le olona reo. Raha olona matoky tena ve nareo de anakarama olona ho any mora rankoroma hanohananareo ioby anareo ilatsa-banderolona. Raha olona tsy matahotra ve nareo ka vonona hiatrika fifidianana matoky mivahoaka anareo de mitona olona hiatrika 7 février manakarama manery mibe ny tanàna ny chef-zap sy ny sisa miatrika fitokanan-dalana sy ny karazana amin'ny zavatra ataonareo rehetra. Ohatrinona amina milliard 2 milliard raha totaly zay nefa vola laninareo natotanareo am'ty fotoaman'olona ity. De iny sary iny nefa nitindrareo aseho iada hoe be olona mitorajofo de lalovina an'le communication efa motraka sa zay mitotona koa loha anatin'le Facebook iada ho am'mpanaraka reo zay mba manao publication ton'olona marary tony le olona mbola vokin'le fahefana, tony le olona le manakatokona tsara, tony le olona ohatran'izao tsy mahita mivary dimanjato tsy arivony kapoka, tony le olona tsisy délestage, tony le olona ohatr'izao. Efa ironie anaovan'ny olona ironie mbola tsy mety tonga saina ihany, mbola manao publication any am'le merci présidence le fanatika ihany am'le zavatra ataony de mitona am' poteau mitona am' poteau izany zao fa tsika mafisina foana iata ny am'le hoe maninona tsika no hoe ndao hiatrika fifidianana fa apetratsika mazava ny kilalao madio etrana zany. Tsika manko zao mahita sary grave be, mahita sary hafahafa tsika eo anatin'ny tsy fandraisana an'ity Union Européenne ity. Tsika te hametraka mazava tsara mihitsy fa ny Sadek efa tonga teto ary nanao consultation politique, efa mazava tsara any amin'ny Sadek ny zavatra misy eto sy fantatry ny Sadek satria Sadek miandraikitra Madagasikara ty Afrika. De efa any amin'ny Union Européenne ny mombamomba n'izany consultation samy hafa zany. Fa manino ianao matahotra ny Union Européenne? Ny Union Européenne nge ny lakile ihany koa hanokatra ny basket fond ary le fanjakana ihany koa ao anatin'izany rehetrarehetra te hiatrika kilalao hafa ivelan'le tena kilalao fa ety amin'ny masony be sy maro izy ada de ohatrany hoe mafy be fa ny eo ambadika le izy olona efa tena mienjera sozanina fa donina kely ohatran'izao amin'ny fanondro de efa mienjera fa zao ety ivelany fotsiny izy sisa netro mahita olona mafy be tsika mbola mitreritrerina satria misy an'le fahefana kely eo an-tanany eo sy misy an'le vola azony lalaova. Le vola moa zany efa zara fa vivombola sisa satria efa robaka ny volam-panjakana de zay sisa le kitikitihan-jareo io de anaovan'jareo inona moa tangosy valy seditsero fa na izany ara tsy makaiza tsony iada. Eny fanery manana koa ny teneninao ny tsika ny tanora rehefa misy fotoana ahafahana miteny de omentsika sehatra foana izy ary zay no antony andeferantsika mihitsy na de ny anjara-potoana tokony hitenenantsika arany de ho afotsika ho an'ny tanora foana mihitsy no ohatry reny satria ny antony ny fiainantsika nery faniry efa vita fanoavon'ireo tanora reo no hiasantsika hatramin'izao. Ireo no manana avenir fa tsika ny tsika ny avenir efa dépassentsika fa ny tanora de zay zany le izy ary tsy maintsy amafisina tsara encadrena tsara ireny tanora reny mba tsy brique izy amin'ny hevitra rehetrarehetra sy amin'ny zavatra rehetra ataony de io izy io miaintitra izy ary marina ny azy ny tondro ny sy ny concertation nationale satria fatany tsara fa olona linady ny adversairany ny ainany zany tamin'ny 2009 fatany tsara hoe hoay reto faty olona nandeha teto, hoay reto vakotrano, hoay reto korotana de zay no mahatonga izy tsy te handeha am'izay nefa hoe tsy te hitondra ny firenena am'izay intsony ny tanora indrindra zareo gasy leo fa hoe leo efa leo zay efa leo korotana koa zay efa leo andreo faty olona faty isaky misy tolona de misy maty fa leo mba amin'ny alalany fampiresahana de zay no mahatonga andrareo miezaka mafy isin'le concertation nationale zay faniriny amin'iny fa akoatran'izay koa faniry de zao i Madagasikara tsy resaka hoe souveraineté nationale de hoe manana ny fiandrianam-pirenena isika manana ny fiandriana ny firenetsika tena izany tena ary mitoetra izany fa itsika kosa rehefa nisy fifanarahana ny diratsika tanatin'ireny fikambanana ireny na ny Sadek na ny Comeza na ninona dia misy fifanarahana mpiara-miasa reny misy fifamatorana ary diplomatika reny tokony ho respectetsika tokony ho ajaitsika fa tsy ataotsika hoe rehefa te isehoseho vahoaka kely de tsika manana ny fiandrianam-pirenetsika de rehefa tena tsy manamanam-bola kely de io mpiara-nominatoka fa efa niresaka tamin'ny mpiara-nominatoka no nandehanako taty efa niera tamin'ny mpiara-nominatoka tsy zay le izy lasa misy
fikotaran-tsaina amin'ny vahoaka le izy tsy azon'ny vahoaka ntsony hoe rehefa maninona ny maninona de rehefa maninona ny tsy miresaka aminy fa nyreny a ny fifanarahana iraisam-pirenena de tokony hajaina foana de ny fiaraha-miasa am'ireo vondrona iraisam-pirenena rehetrarehetra soa tokony hajaina ary arahana araky ny tokony izy mba hahafahanao miaina araky ny tokony ho izy koa fa lasa ny vahoaka rehefa avy eo no mizaka nytserany eny am'le izy zany ny manahirana tsingena am'reny resaka sport reny ary am'reny resaka baolina sy an'reny misy lalàna am feny reny fifanarahany rehetrarehetra zay mahatonga atsika hoe rehefa tsy manao reny tsika de voasazy de tsy le filoham-pirenena na le vahoaka ny voasazy fa lay sportif ny voasazy misy fotoany reny tsika tsy afaka mandray anjara am'izao noho ny antony tsy fandraisana anjara tam'izao de mandritra n'izao taontsika voasazy ohatry zany zany le izy ka itsika am'retole amin'ny communauté international itsika marefo be ny diplomatie atsika ny antony de trotra faniry eo lay hoe tsy mitoetra hatram'izao lay ministra na raham-bahiny fa tsy zay ihany efa tsy mitoetra hatram'izay ny akamarony reo maso ivo any Madagasikara ny maso ivo any Madagasikara tsy misy inona moa no eritreretinao fa ahafahantsika miasa nefa tsika maso ivo maro ny tsy ananatsika tsy afaka mivarotra zavatra tsika tsy afaka manafatra zavatra tsara tsika tsy afaka tsy mahita ny tena mouvement économique mondial isika tsy afaka miaina am'zany tsika satria tsy manana tsika tsy manana solotena ny ivelany eny de lasa sahirana be ohatran'izao zany de avy eo indray tsika sendan'izay mpitondra amin'ny teniteny foana de ny olona isam-borambola indray a no lazaina fa tsy azo eteherana ka ianao nge no misabobola aminy fa tsy izy no misabobola aminao ianao ne ny metehatra aminy rehefa tsy metehatra aminy nge ianao de tsy misabobola aminy fotsiny fa tsy manao vava satria manimba no aviny rehetrarehetra le vava ataonao zany zany tsy mety zany eo am resaka diplomatie tena tsy misy zavatra tena tsy fomba fitena misy an'zany hoe olona mangataka fionana aminao de tsy raisinao fa manina nganao matahotra azy tsisy antotsokoty andraisanao anazy raiso izy na am'telo izy miteny aminao avy any am'telo de raiso kisira ataovy bonjour de manao anao ino va mahafinaritra ianao finaritra ny fiaraha-miasa aminao ndao zatsy izy de raha zay vita fotsiny fa le hoe tena tsy mandray olo zany a tsy mety zany satria lalasa rehetrarehetra inaky tsy ianao tsy mandray nefa aveo anao mandeha makany ao any disa beba e ho any kilotaotaona hoe oaria ny olona tonga eto tsy raisinao elo ndray laza andeha naizanaiza misy zavatra ilaina ka hampandrosan'ny Madagasikara de aleako ny olona tonga eto aminao ary iara-iasa aminao tsy manahirana zany ary fatary tsara fa tsy anao rery mitondra ny tany sy ny fanjakana na filoha ary anao fa misy mpiara-miasa be deabe eo ary ny tsy fahaizanao mampiasa an'ireo teknisiana na fanjakana misy eto hatram'izao atsy any anisan'zany ohatra ny tsy fahaizanao mampiasa ministra ny ministry ny énergie veranga de lasa ministry ny jirama eto Madagasikara nefa ny énergie zany zavatra be deabe hatramy sady bo fandrahoan-tsakafo nge ao anatin'ny énergie ary am'izao fotoana zao tsy ilaina ntsony no mitena zay mahavita zavatra tsy ilainy zany tonga de ty le zavatra vitanay ty le fanaovana etanol vitanay tompoko io reo le etanol ty le fanaovana an'le gasikara vitanay tompoko reo le moto reo menay gasikara daholo ty polisy efa nahazo a tena gasikara fa le le mera am'izao ohatra ny tsy gasikara le moto ohatra tsy gasikara le moto faniry fa tsy fantatra mikatona kafa le usine kafa ohatra moto hafa ndray any fa tokony moto gasikara zareny ty le moto gasikara reto le moto gasikara tika ty ohatran'zany tsisy hafa koa reny ministry ny transport eto amitsika reny ministry ny transport na tompoko fa tsy ministry ny ramady na ministry ny ravinala aéroport na ministry Madagasikara Airlines transport ny problème anao de ny fomba fitaterana ny entana avany akandreo makany efa manakarana ohatry zany ny fivezivezen'ny entana rehetrarehetra fivezivezen'ny olona rehetrarehetra ny transport ny fitaterana rehetrarehetra zany ny problème anao fa tsy zavatra anakiraika noho izany a dia ny teneninay mba lanjalanjo tsara zay ministra ho apetraka eo fa de ajanony le ministra le mila mianatra efa-bolana iny aza ampidirina aloha fa de mirary soa any rehetra mirary soa ny malagasy ary mankaherina mafy ary ny zafy zao a de mahereza foana ary de aza diny zany misoratra anarana am'le lisy mpifidianana hony fa anisan'ny antoka iray lehibe ahafahanao am'teny mahakasika ny fifidianana izy io de am manaraka ho asitsika resaka le teteandro mpifidianana fa fotoana moa efa nomenandra tanora teo de tsy farana na faniry fa de misaotra betsaka tamin'ny fanasana de misaotra ny rehetrarehetra misaotra ny mpanaraka eny ary
makasitraka ny ada atsika namarana teo de misaotra foana ho an'izay afaka maneho hevitra de mamerina aloha zany a fialatsiny ny député Mirala Todsoa Andriamampandry sy Randrena Sostansela satria tena tsy afaka niatrika tamintsika misy noho ny adidy amanandraikitra tena fanotona de tsy afaka niaraka tamintsika izy Mirala ateriko zany fa amin'ny alahady eny talata maty ho an'ny antokotiky Madagasikara ifampiara batratra ny taona zany de amin'ny herin'ny androany zany a eto Antananarivo a etsy amin'ny agrobiolika koa fifampiarabana ho an'ny antoko tiky Madagasikara zay hanasana ho an'ireo mpikatroka mpikambana zany a dia ho avy amin'izany mbola hitondra fanazavana eny andalandalany eny foana moa zany tsika fa ataotsika fa namariana kely ihany zany rehetrarehetra izany ny any faritra rehetra ihany koa de manao fankalazana an'izay resaka tsingeritaona ny antoko sy nahazona ny taona vaovao zay a de ao anatin'ny fanomezana toromarika samihafa de taterina amintsika ny RMDM androany nanao valandresaka amin'ny mpanao gazety a de mino aho fa ny mpanao gazety hitatitra ny zavatra nambara ny RMDM satria tao Pasteur Edouard tao Papa Tabera ry sénateur Olga tao anatin'izany a de betsaka ny vaovao mihodina eto amin'ny tanàna eto fa de ho zaraitsika arakaraka ny fivoarany samihafa fa de ny zava-dehibe aloha zany de hoe aza dinona mihitsiny a aza tao ambany zavatra ny misoratra anarana anaty lisy mpifidianana tompoko tena mangataka amintsika mihitsiny zahay misorata indrindraindrindra tsika fa hoe 900 mbola atao ny fisoratana anarana eto Antananarivo faritany de miazaka zahay tsika satria dingana voalohany zay ho ampahafantarina ho ampiasaitsika reny rehefa tonga fotoana fa misy tombony lehibe ny fisin'ny anarantsika ao anaty lisy mpifidianana sady afaka mifidy tsika no afaka manara-maso ny fifidianana afaka miteny no afaka mpikambana ao anatin'ny birao fandatsaham-bato eny vomifokotany no afaka mirotsaka hofidiana ihany koa rehefa tonga fahafahana mirotsaka hofidiana sy ny sisa fa de ataovy ho lahara-pahamiana ny misoratra anarana ao anaty lisy mpifidianana tsy fotsy rora miteny zay fa ny mahazava-dehibe an'izany no resana amintsika de mbola tairina foana le hoe apetrao tsara ny concertation hoe andaminana ny fifidianana io zay mahasary-piaro namana ao anatin'ny gasileo zay fisinny hoe fandaminana fifidianana mba tsy verena ny 2018 tsony satria efa fantatr'olona ny fonkanareo fitondrana fa alatra natongavanareo teo amin'ny fitondrana apetrao tsara zay endriky ny concertation zany ary tsy tokony misy sakany zany satria resaka fahatongava-tsainy zany resaka ho avy ny fireneny zany fa tsy mbola famorona ny zavatra lavitra be ivelan'ny efa zavatra mahazatra io moa zany zay ataonareo any gouvernementanareo any anareo zany tsisy idiranay zany zay ataonareo any aza mikitikitika any aty aminay aty efa tsy naomby eo hatram'izay ka naokitehanareo avadika reo impiry eo de ataonareo friperie de solonareo lamba vaovao de solonareo tergala de ataonareo lin de ataonareo tetrona de ataonareo soga zay lamba rehetra ampiasainareo eo de avadikareo malabary de isombanareo de ataonareo palitao de isombanareo ndray iny de ataonareo semise anjaranareo zany sisy raha inay loatra an'izany fa efa mpitehanareo ny fiainam-bahoaka fa zao alamino ny fifidianana andao a apetrao mazava le concertation satria betsaka ny zavatra tokony mbola apetraka ao anaty rafitra madio mazava tsara de miteny isika am'senisy ACC aseho tsara le modely fa ianareo ny andamina fifidianana ho avy eto Madagasikara zay ara fa de mametraka ny veloma mandrapitafa ho atsika menakavy ho an'ny ASPR dia Iona Rapitso ho an'ny Belera dia atsipianko zay fandaminana ny etsika pro-ravalmanina eny amin'ny QG Belera manomboka amin'ny 7 maraina zay makasitraka tompolahy makatela tompoko vavy